Alatsinainy 5 aprily 2024 isaoran'ilay nahariny no ny nanomezany antsika andro vaovao indray ary herinandro vaovao ihany koa. Miaraka isika ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ary ao anatin'ny ora roa mahery ihany no iresahantsika ato anatiny ity fandarana ity ka na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana ny arahaba mba hampirarentso antsika mianakavy tsy misy anavahana amin'izany hoe fiarahana ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada izany. Fandarana izay azonao moa arahana amin'ny Radio Mada mazava loatra, amin'ny MBS radio, amin'ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny tambajotra serasera maro isan-karazany, eo ny YouTube, eo ihany koa zany ny Facebook, ary dia izany sehatra rehetra izany no ahafahantsika manaraka an'izany fandarana izany. Raha ny mety ho endriky ny fiarahana aminao amin'ity indray mitoraka ity dia mizara roa mazava tsara. Ny tapany voalohany dia ny tenako no hitondra fanazavana sy famakafakana maro lafy misy loha-hevitra hojerentsika ao anatin'ny minitra maromaro ao dia ny tapany faharoa dia ho avy eo ny namana faniry Razafy Manantany sy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny distrikany Atsimondrano Alain Ratsimbazafy. Toy ny mahazatra dia izy no eto rehefa alatsinainy zany manana anjara fanazavana. Izy ny député Jerry Randrebolaina moa député ny voafidy tamin'ny alalan'ny TIM teny amin'ny distrikany Avaradrano dia mialatsiny izy fa toy ny antony maro samihafa dia tsy eto izy tsy araka amintsika amin'ity fotoana ity fa ny amin'ny manaraka dia mbola eo ihany izy eo koa ny fandaminana isan-karazany. Izay no hoe tompolasy sy tompovavy fa eto am-panombohana dia fitiantsika kely aloha zany no tena hoe nisongadina tao anatin'ny 420 ora, tao anatin'ny 840 ora, tao anatin'ny 270 ora, zany hoe ny tamin'ny faraparany ny ity herinandro ity. Tena anisan'ny nisongadina aloha zany zao dia midina any amin'ny fotony rehetra any mihitsy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo anivon'ny Tiako Madagasikara. Ary tena zava-dehibe mihitsy izay le hoe fidinana any amin'ny fotony any izay satria manam-pirofo izany fa ny any amin'ny fototra no tena anga lehibe zany mahatoko ny atoko dia manaraka moa zany ny rafitra isan-karazany tonga hatrany amin'ny faratapiny raha izany resaka atoko Tiako Madagasikara zany no siteny zany. Ka dia raha ny hoe ny tamin'ny faran'ny herinandro teo dia maromaro mihitsy ny tompon'andraikitra eo amin'ivony izany antoko Tiako Madagasikara zany araka ny nambara teo no mandeha any amin'ny toerana maro samihafa saika mahenika ny Madagasikara mihitsy, eo ny eo amin'ivony birao politika, eo ny solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara, ny olom-boafidy ny tena tenenina amin'izany, eo ny ratsa-mangaika isan-karazany hatrany amin'ny fokotany, commune, amin'ny faritra sy ny sisa dia misy ny Tiako Madagasikara daholo ireny rehetra ireny. Misy dikany zany. Ny dikany lehibe dia ny hoe atoko Tiako Madagasikara mandray andraikitra manoloana ny fiaina amin'ny pirenena. Ary zany hoe timin'izany tsy hoe atoko vao omaly na ho fakomaly fa efa 20 taona izy zao no teo amin'ny fisiny zany, ary ny fisiny dia hita hoe tena nandray anjara lehibe tokoa tamin'ny fampandrosoanan'ny firenena. Teo ny sedra isan-karazany ary teo ihany koa ny amin'ny fanarahana ny disiplinina ao anatin'izany antoko izany, ary atoko lehibe, atoko matanjaka ny Tiako Madagasikara. Ary ny antsoina hoe redynamisation dia ao anatin'ny fomba fiasa ao anatin'ity atoko Tiako Madagasikara ity. Ilaina mihitsy ny redynamisation satria na ny fotoana aza mivoatra ny zavatra iainana tsy hoe mitovy hoe mandeha routine fotsiny, zay mihitsy mantsy ilay hoe ialana hoe routine hoe mandeha fotsiny amin'izao dia mandeha dia mandeha takany mahazatra hatramin'izay fa ny Tiako Madagasikara tsy ohatran'izany fa
atoko izy tena manaraka tsara ny fiainana sy ny fivoarana eo amin'ny firenena ka raha hoe misy olana eto amin'ny firenena dia tsy mitazapotsiny manoloana an'izany ny tiako Madagasikara. Ka raha hoe raha ny tamin'ny faran'ny herinandro tao zany dia mandeha ny fidinana etseroa eo anivon'izay tiako Madagasikara izay raha tsy resakitsika hoe ny tany Fianaratsoa ny tao amin'ny distrikana Tsimorano mbola ho avy eto ny député Alain Tsimbazafa hitondra misimisy kokoa ny momba an'izany ary ny tiako Madagasikara dia tarihan'ny filohany ny président Marc Ravalomanana ary dia ao anatin'izany no iarahan'ny rehetra mihitsy zany miaraka amin'ny izay hoe fijerena ny mahasoa ny firenena izay rehefa tsy mety dia tsy mety. Rehefa tsy mety dia tsy hoe pasipasoana fa tonga dia vatsiana ampantsilana ary rehefa hoe misy ny tsikera dia misy ny vahaolana tolotra maro isan-karazany. Ka io zany dia rehefa hoe tena mandeha araka ny tokony izy manaraka ny torolalana sy ny lamina amin'ny mahatoko politika ny atoko politika. Misy mantsy mieritreritra hoe nareo ohatran'izao reo timon'ireo mandeha zany ny tsikera isan-karazany atao amin'ny timma matoa enjehana ny tiako Madagasikara matoa mandeha ny tsikera isan-karazany atao amin'izany atoko zany dikan'izay zany dia manana ny lanja manana ny valeur izay le tena teny frantsay malaza azy manana ny valeur manana ny maizy azy ilay atoko ary tsapa amin'izao fotoana izao fa na tsy tao anatin'ny ty atoko ty aza dia miazakazaka miditra ao noho ninona noho ny faharesen-dahatra ka ao amin'ny tapany faharoa zany dia hiarakitra isika mianakavy amin'ny alalan'ny député Alain Tsimbazafa sy ny namana faniry anao ny famelabelarana misimisy kokoa momba ny izay hoe tamin'iny faran'ny herinandro iny na ny hetsiky ny tim tany Fianaratsoa zany raha izay niraisana ohatra eo ihany koa tamin'ny toerana hafa izay tena mavitrika dia mavitrika tokoa. Mahatoko ny atoko politika dia misy miteny hoe nareo ve zany hitady seza hitady toerana hitondrana firenena zany mihitsy zay mihitsy ka izay mahatoko politika ny atoko politika rehefa tsy eo amin'ny fitondrana dia miezaka ny ho eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana madio ka tsy maintsy diovina aloha le kianja eo amin'izay le hoe raharaha-pifidianana izay fa tsy ohatran'ny ataon'ny sasany hoe mbola tsy tapitra ny ataontsika hoe mbola tsy tapitra zao ny fotoam-piasany ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'androny fa tonga teo amin'ny 2009 tonga dia nikatsanana le izy dia mandeha moa tamin'ireny fotoandreny tolo le za hoe sinsisy eo amin'izao tontolo zao raha ohatra ianao ka manonona hoe firenena demokratika tompoko ny fakana fahefana dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara fifidianana tsy misy alatra zay fa tsy tononona fotsiny hoe fifidianana anao fifidianana fa fifidianana tsy misy alatra iresaka amin'ny Frantsa mantsitsika rehefa avy eo fa fifidianana tsy misy alatra ny tany ary fifidianana tsy misy alatra tahaka an'ireny tany Frantsa reny tahaka an'ireny tany Amerika reny zany no tadiavin'ny malagasy ahoana vita ny sasany kanefa tsy vita ty ary le izy azo atao tsara mihitsy ny mampisy fifidianana tsy misy alatra fifidianana tsy misy tsy hoe fanotikidonana ary fifidianana valim-pifidianana tsy azo ozongozonina fa tena mijoro amin'ny fahamarina tany Frantsa nga na enonao doublan zany tany Frantsa nga tamin'ny fifidianana omaly na enonao hoe anarana miverimberina na enonao hoe numéro karapanondro miverimberina na enonao hoe fanotikidonana amin'ny endriny hafa tsisy an'izany tany fa ny teto amintsika na enona an'izany dia manahirana amin'izao fotoan'izao dia mbola misy mitady pasipasika ihany ny fomba tsy mety tany aloha ihany mbola tadavina ho tohizana ho amin'ny hoe raha hoe izay resam-pifidianana izay ka raha hoe ny resaka toko tiako Madagasikara mikatsaka
fahefana izy mikasaka toerana izy amerenana ny président Marc Ravalomanana eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena eto Madagasikara. Normal be zany tsy tokony misy discussion. Normal zany satria amin'ny mahatoko politika ny team izy tsy eo amin'ny fitondrana dia aty amin'ny fanoerana izy amin'izao fotoana izao dia izay lay atao hoe tena hoe demokrasia fa ilay sehatra sehampifidianana izay hoe izorana hoe anatanterahana zany fifidianana ny tokotany be ny fikarakarana ny fifidianana io no tsy maintsy diovina. Zay mihitsy le teny mahalaza azy hoe diovina. Fa maninona ny diovina? Maloto. Misy zavatra sakatsakany isan-karazany ao tsy tena madio tsara le izy fa misy an'izao hatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra, hatrany amin'ny resaka fokotany, hatrany amin'ny resaka lisy-pifidianana sy ny sisa, any mantsy le fototra io ne miainga any amin'ny fokotany. Ka na lisitra olona izay hoe resaka n'ireny le hoe tosika fameno vatsitsinjo reny, lisitra amin'ireny ara ny fanjevo. Vao teto le ramatoa iny tonga teto aminay teto nitaraina teto hoe tena tsy mandeha. Lisitra resaka tosika fameno aza misy tsy fetezany. Mainka moa zany fa hoe lisy-pifidianana amin'ny olona amina tapitrisa. Dikan'izay zany ilaina mihitsy ilay fanadiovana ny kianja-pifidianana. Zay le filaza azy, fanadiovana ny kianja-pifidianana fa tsy hisy te hiverina amin'ny zavatra tsy nety hatramin'izay intsony eto. Neny lehibe fa ny tanorany raha ohatra izy hoe tany amin'ny taona ataontsika hoe tamin'ireny le namay be reny tamin'ny crise 2009 reny, raha ohatra zao le tanora hoe mbola ankizy mihitsy izy tamin'izany ka mbola ankizy mihitsy izy hoe 10 taona izy tamin'izany dia ampio 10 taona dia hoe 2019 zany dia ampio 3 taona dia tonga aty amin'ny 2022 efa any amin'ny 13 taona le tanora. Le olombelona efa 13 taona zany hoe efa manana karapanondro, efa olo-pirenena sy ny sisa. Dia izay no antony amerimberenana ny fanazavana amin'ny zava-nisy tany aloha. Zay no antony isian'ny redynamisation ho an'ny raha resakisika hoe atoko tiako Madagasikara izany. Misy atoko hafa ne mangalatahaka ny ataon'ny team. Manao redynamisation ny team dia ny sasany koa mangalatahaka. Tsy maninona zany, tsy maninona mihitsy. Fa le izy fotsiny dia ny hoe ny olo-pirenena zany dia mila mahafantatra tsara ny zava-misy, mila mahafantatra tsara ny fiainam-pirenena satria mantsy eo amin'ny fomba eto zany mila homariantsika tsara eo amin'ny fomba fandresen-dahatra ny olo-pirenena ahafahana tonga eo amin'ny toerana ny fitantanam-pirenena, fitantanana amin'ny firenena, raha raisina zany hoe ny eo amin'ny toeran'ny présidence ny république. Mazava aloha zany fa hoe amin'ny alalan'ny fifidianana. Fa eo amin'le fomba fandresen-dahatra dia zao, eo no misy tsy itovizana. Ny sasany mandresy lahatra amin'ny alalan'ny zavatra mirentirenty, amin'ny alalan'ny fanaovana lanonana eto sy eroa, satria mety hoe izay no ananany fahaizana. Tsy maninona zany. Tsisy hoe itsikeran'izany, samy manana ny fahaizana io. Rehefa tonga ny vanim-potoana fandresen-dahatra amin'ny resaka hoe propagande reny dia fety tsy fety eroa. Lasa ohatran'ny anjely daholy le olona manoloana lay vahoaka malagasy. Lasa ohatran'ny anjely, lasa malemy fanahy, mipotsapotsaka daholy nefa hatramin'izay ka hihatra. Mipotsapotsaka daholy ty rehetrarehetra ty. Dia manaratra koa ny olona satria sitrany ay azy aloha. Fa zao ilay tena foto-kevin-dehibe zany no mila jerena tsara hoe iza no manao ny fandresen-dahatra amin'ny hoe zavatra tena marina. Ka hoe raha atao ny propagande dia foto-kevitra no resana, resaka vola zany ane fitaovany zany. Ekena mihitsy hoe tsisy zavatra mandeha raha tsy misy ny vola. Ekena tsisy mandahany zany, marina zany. Tsy misy zavatra mandeha raha tsy misy ny vola. Fa ny hoe vola entina hividianana ny safidin'ny olona
vola entina anakonana ny marina dia manatosaka vola de avy eo rehefa tonga eo am'izay toerana tadiavina dia tsy le fampandrosoana firenena sy fampandrosoana fiainam-bahoaka natao fa le amerina an'le vola na amerina volan'olona satria oka aloha ho fantatsika tsara fa rehefa misy ny fifidianana tsy eto Madagasikara ihany fa amina tany maro de misy ny mamerim-bola satria nindram-bola misy fanarahana ny ambadika any hoe raha vao zany lany hoe raha vao zany lany dia averiko ny volanao satria misy kandida any mindram-bola amina any amin'ny sehatra isan-karazany any de misy fanarahana hoe filazandrareo azy moa hoe dil inona ny dil rehefa tonga eo amin'le toerana de hoe ny dil zany de hoe avy reny aloha ny vola misasany ray tsy mitaky an'le vola hoe nomena izy afa hoe zao ny zavatra ilaiko zao ny zavatra ilaiko zao ny zavatra ilaiko sinsisa zay zany le tena mila tandremana tsara amin'ny toe-javatra ao anatin'le hoe rehefa tena hoe hiatrika fifidianana ho avy mantsy ny fifidianana na ho ela na ho aingana io moa tenentsika foana hoe itsika olombelona hoa tsy tompon'ny ampitso fa marina hoe ny tetiandro no fatatsika hoe 2023 sinsisa fa Andriamanitra ihany ny tompon'ny ho avy tsy tompon'ny ampitso isika menakavy fa na zany na tsy zany de tsy maintsy miatrika ka eo zany le mila jerena tsara hoe ao ny sasany mipasopasoko ano ataony manao zavatra mirentirentiny ataony manao préparation isan-karazany fa tsy mieritreritra mihitsy izy ny tena fampandrosoana ny olom-pirenena sy lay firenena fa ny amerim-bola ny mamaika azy rehefa tonga eo izy eo kosa ny hafa ny atoko hafa raha tsy resaka sika afa-tsy hoe ny tiako Madagasikara ohatra manana ny fotokeviny izy ary le fotokevitra de ninona miorina sy mifototra ary tsy mikatsaka afa-tsy ny fampandrosoana ny firenena zay zany lay tena zavatra lehibe zay ka matoa zany misy ny hoe tena fameloma maso na filaza azy ko hoe redynamisation ataony tiako Madagasikara amin'ny tsy hoe am'izao fotoana zao fa nandritra ny fotoana lava io dia noho izay hoe fametrahana tsara ny fikatsahana ny tompontsoa pirenena ary zany eny hita pirofo hoe tamin'ny fotoana zany zao zay ny tantana ny teo anivony tiako Madagasikara firenena président Marc Ravalomanana ny président ny république tamin'izany fotoana zany rehefa tonga teo ane tamin'ny roso roa arivo ny taorianan'ireny 2002 reny zany dia tena hoe firenena sahirana no vatanina ary tsy maintsy niditra tamin'ny ahoana aloha no ahafahana manafoana ny trosa tam'zany ahoana no ahafahana manafoana ny trosa satria le crise tato anatiny efa enjana be dia ahoana no hoe ahafahana mampandrosaingakaingana zany le firenena de nitady amin'ny fomba rehetrarehetra président Marc Ravalomanana sy ny ekipa zay niaraka taminy tao amin'ny fitondrana tao de hoe aleo mba angatahana ny fanafoanana trosa aloha de misy ny hoe club de Londres club de Paris nisy fionana ngeza be tam'zany tany Frantsa tany fa ny olona tsy anafoafoana trosa zany raha tsy misy ny confiance raha tsy misy ny fampitokisana fa tam'zany de efa natokisan'ny olona ny fitondrana izay nipetraka tam'zany fa tsy nandrenesana feo mihitsy hoe zay tsy ara-iasa aminareo nareo mpamatsy vola mahazatra tsy mbola nanteny an'izany ny fitondrana izay notarian'ny président Marc Ravalomanana fady no miteny an'izany tam'zany andeko ny fitondrana zay notarian'ny président Hery Rajaonarimampianina tsy mbola niteny an'izany ko izany régime Hery Rajaonarimampianina zany fa ny régime na fitondrana am'izao fotoana zao no niteny an'izany hoe raha mbolinareo reo mpamatsy vola mahazatra reo no iarahany amiasa de na 10 taona ara eto ihany fa nga izy ty azo atao amin'ny hoe fiatanam-po tsy azo atao amin'ny fiatanam-po mihitsy ny fitondrana ny firenena ka raha iverintsika eo amin'le resaka hoe tiako Madagasikara tsy resaka politika na fiatanam-po ny entim tsia tsy zany fa politika mazava politika izay hoe mikatsaka
ny fampandrosoana ary voapirofo ane zany tamin'ireny hoe taux de croissance reny tamin'ny andro président Marc Ravalomanana reny de misy miteny any hoe ny anareo koa zany foana ka zay ary le izy zay ny zava-nisy zay ny marina dia tenenina izany satria araka ny tenenina teo hoe ny tanora teoriana mety misy tsy de maraka loatra de averimberitsika ny momba zay ary na ny tany amin'ny hoe atoko afatany na ny mbola tsy niditra toko politika mihitsy dia miditra ao anatin'ny tiako Madagasikara am'izao fotoan'izao satria hitan'ny olona fa le atoko tiako Madagasikara no afaka manarina ny firenena tena manahirana eto Madagasikara mantsy le izy de zao ny sasany manao zay tsy mampandroso firenena fa manao zay hoe masahirana an'le firenena foana satria mety eritreretany sasany ngamba hoe rehefa bado sy mahantro reo gasy reo de azo atao am'izay tia nanaovana azy diso be zany fa nanontantsaha any rehetrarehetra any mieny miara-manonjy izy manaraka vaovao etseroa izy de maninona tsy azonao rebirebena ntsony amin'ny hoe zavatra tsipitsipy kely etsy sy ny sisa fa efa tena misaina ny olona am'izao fotoan'izao de inona moa zany ny antony anaporifonan'izany misy olona mbola tsy niditra mbola tsy niaina tam'izany hoe fiainana toko politika zany fa miditra ao anaty tiako Madagasikara zany misy zany ary hita pirofo misy pirofo an'izany tsy mbola niditra tany anaty toko politika le olombelona fa lasa izy niditra nakany amin'ny tiako Madagasikara dia ao izy no miaina zany antsona hoe fiainana toko izany mazava loatra misy ny disiplinina misy ny fifampitondrana sy fifampifezana ao anatiny satria ianao raha hitondra firenena zany ihany koa ane de tsy maintsy tarafin'ny olona ihany koa any amin'ny hoe zay atoko misy anao zany ka efa miporifon'ny tim zany tamin'ny tondran'ny tim ny firenena malagasy tamin'ny fotoan'androny de misy ndray olona any amin'ny atoko hafa efa tena nisy olona zany hoe tena hoe mpikambana tany amin'ny atoko hafa niditra ao amin'ny tim mpikambana tsy hoe voaingana fefa amin'ny taonany maro ihany de tonga amin'ireny le redynamisation reny mantsy no anonan'izany mitatitra hoentin'ny tompona ndraikitra ao amin'ny tiako Madagasikara ao sy ny mpanao gazety ary tsy mpanao gazety hoe mpanao gazety ny MBS na radio Mada ihany sasa mantsy miteny hoe eko nareo menakavy ihany ny ao MBS radio Mada Tim sy ny sisa diso be zany fa misy mpanao gazety any amin'ny sehatra hafa koa milaza ny zava-misy izy de milaza ny amin'ny hoe misy olona tany amin'ny atoko hafa mihitsy eny lasa nakato amin'ny tiako Madagasikara ary efa nisy mivahiny teto any amin'ny atoko zay eo amin'ny fitondrana am'izao fotoan'izao lasa miditra any amin'ny tiako Madagasikara de misy arany mieritreritra ny hoe so de nde hitsikilo ara nataony tony ety tsy zay fa rehefa tena hoe mandeha ny fampiresana tsy hitsikilo mihitsy fa tena hoe faharesen-dahatra ary ny tiako Madagasikara moa zany tsy hoe mpandrava fa izy mpanangana sy mitohy ny asa tsara izay efa vita fa manahirana de zao ny sasany mandrava foana no ataony raha miresaka hoe zavatra rava tsy resaka hoe trano ihany satria be de be moa ny trano potika teto tamin'ny 2009 maisy ny sisa fa be de be ny faharavana ato anatiny ity Madagasikara ity am'izao fotoan'izao faharavana toe-tsaina enjana be io faharavan'ny resaka fihavanana faharavan'ny fitiavan-tanorazana faharavan'ny fanajana ny toe-tsaina manaraka lalàna fanajana ny rafitra izay mipetraka hatrany amin'ny tokantrano lasa ny ankizy indray no mibaiko ray aman-dreny ohatra be dibe zany am'izao fotoan'izao lasa ny zokiolona indray no mandefitra manoloana ny toe-javatra misy ao anatin'ny fiarahamonina nefa raha ny tokony ho izy dia ny zokiolona no ajaina raha hitaritsika lavitra be io lasa lavitra be io
ny zokiolona fanaja, ny ray aman-dreny fanaja. Manahoana zany eto Madagasikara amin'izao fotoana zao? Faharavana daholo ny dikan'izany, fampitehana. Betsaka ny zavatra simba eto amintsika. Ka ny tiako Madagasikara moa de mpanangana, fa tsy mpandrava mihitsy fa zay no mila mipetraka mazava tsara zany momba an'iny. Eo amin'ny lafiny toedrara hafa tiatsika horesahana amin'izao miara-manonja zao dia ny resaka fampianarana ambony. Asa moa raha efa ao amin'ny teknisianinao lay fanambarana zay nataony ny teo anivony CSS zany moa misy hoe mpampianatra pikaroka mpampianatra, mbola resaka hoe université Antananarivo zany ny resaka, sy eo ihany koa ny momba an'ireo ratsamangaika isan-karazany zany. Ka ity resaka fampianarana ambony ity de fa tena efa ela izy io zany no miseho ity olana ity. Ka le fanambarana zany dia lavalava ihany moa zay fa teo ohatrany somary majinijinika. Ny CSS ozy Sampanantananarivo dia mampatsiahy fa tandodomondoza ny université izay miankina amin'ny fanjakana sy ireo foibe pikarohana nasionaly na le antsoina hoe CNR, satria tsy tanteraka ny voalazan'ny lalam-panorenana izany dia moa zany lay andily lay lalam-panorenana izay tenenindry zareo. Inona moa zany ny lazainy eo? Milaza ozy fa ny andininy fa 5:20 tonga de ao ndray isika. Akoatra ireo raharaha izay ampisarahany andininy hafa ao amin'ny lalam-panorenana dia ny lalàna no mametra ny fitsipika mikasika ny sata zany sy ny fitondrana ny fizakantena n'ireo université ary koa ny satamfe ny mpampianatra eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony, na de teo aza ny fanapahana na ny décision moa zany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo aloha izay mandidy ny fitondram-panjakana amoaka faran'izay aingana andreo lalàna izay fototra miantoka ny firoborobiony ny université miankina amin'ny fanjakana sy ireo foibe pikarohana nasionaly eto Madagasikara sy ny filaminam-piarahamonina ka ahafahana misoroka ny olana samihafa, indrindra fa ny vatsim-pianarana, ny karama-mpandraraha ary ny ora fanampiny any mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra tsy voaloha ara-potoana mahatonga ny fitokonana miverimberina izany. Dia indrisy tokoa mantsy zany lay fanambarana ny CSS fa androm-panjakana iray ao amin'ny fitondram-panjakana ao dia vato manoharina ozy izy, vato manorandrana zay angamba tena izy vato manoharandrana ka misopatra an'lay tsirim-panantenana teo amin'ny fianakaviam-be ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, satria no laviny tsy anan-kery eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara ilay tolo-dalàna momba ny fizakantena ny université sy ireo toeram-pampianarana ambony ary ireo foibe pikarohana nasionaly miankina amin'ny fanjakana loi 2021-028 sur l'autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Na de efa indro niverina teo anivony ny androm-panjakana mpanao lalàna ary efa nakeny sy lany tsy nisy nitsipaka aza. Toy ny olom-pirenena rehetra de samy miafaka mamaky sy mamantatra ny andinindininy lalam-panorenan'ny Repoblika faha-efatra ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra tantantalàny Madagasikara ka mila miaina ao anatin'izany lalàna momba ny fizakantena ny université zany, ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana sy ny rantsamangaikany de ny fizakantena ara-pitantanana, ara-bola sy ara-tsiantifika. Marihana fa voantoantoana hatrany ireo tokony ho fizakantena ireo hatramin'izay satria no everan'ny sasany fa mitovy amin'ireo atokon-draraha-panjakana misy eto amin'ny firenena tany sy eto amin'ny firenena
tany sy ny hono ny andraikitra raisin'ireo mpisehatra eo anivon'ny anjery manontolo sy ny foibe pikaroana nasionaly miankina amin'ny fanjakana eo zany mpampianatra ny université ny centre nationaux de recherche ny institut supérieur mba ahafahana manatratra ny tanjona université mikendry ny kalitao mpampianarana sy fanotra ho an'ny fampandrosoana ary kitro ifaharan'ny firenena no sady tsy mena mita amin'ny université anyvelany dia miantso ny filoham-pirenena ajaina mba andray andraikitra amin'ny amoahana io tolo-dalàna io ho lasa lalàna manan-kery eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara. Tsy mbola anao fitokonana grevy akory ny CSS, tsy mbola anao fitokonana na grevy akory ny CSS fa kosa anatanteraka université sy foy be pikaroana nasionaly miankina amin'ny fanjakana maty manomboka ny alatsinainy 5 aprily 2024 anio zany mandra-piseny ny vahaolana atolotry ny filoham-pirenena ajaina dia itovizana amin'ireo sampana CSS rehetra manerana ny nosy io etsika io ary de manainga ny fianakaviambeny ny fampianaram-bony sy ny fikaroana ara-tsiansa mba samy andray ny andraikitra mifanaraka amin'izany sy tandrify azy avy tsy mianatra mpianatra mikatona daholo ny toeram-pianarana rehetra tsy mampianatra no sady tsy mamonjy ny toeram-pikaroana ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ampahafantarina miaraka amin'izao fampatsahivana izao ihany koa ny fanambarana nataon'ny CSS sampana fianaran-tsoa Antananarivo fa 4 aprily 2024 omaly zany omaly zany 4 aprily zany ary 5 aprily dia anio alatsinainy hoe mbola tsy grevy aloha zany ny resaka ozy ny CSS fa mbola any amin'ny hoe université maty tsy mampianatra mpampianatra mpianatra tsy mianatra sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany lay fandehan'iny zavatra iny. Ity raha ty de tena any amin'ny resaka lalàna mihitsy. Any amin'ny resaka lalàna mihitsy no misy tsy fetezana zany. Raha ny fanokefitra nataony teo anivon'ny CSS ary ny teny zareo teo hoe efa tany amin'ny fahefana mpanao lalàna any amin'ny parlemanta zany tafiditra ao ny antenimera pirenena tsisy ny tsipaka ozy raha le fanambarana teo zany no raisitsika tsisy ny tsipaka kanefa zany dia lasa tsy araky ny tokony ho izy ny momba n'izany hoe autonomie zany eo amin'ny resaka université miankina amin'ny fanjakana sy ny tontolony misy any hoe foibe pikaroana sy ny rehetrarehetra reny de resaka autonomie io de eto ny fanamarihana tsara ho apetsatsika. Iza moa no miaina sy mahafantatra ny tontolon'ny université. Iza no miaina sy iza no mahafantatra ny tontolon'ny université. Tsy hainao zay any ivelany mihitsy fa tsy maintsy izay mpisehatra ao anatiny. Ny mpampianatra pikaroka zany dia mpisehatra ao anatiny io. Zay akoatrany ny mpianatra moa zany mianatra izy fa ny mpampianatra de ny mpandraharaha sy zay olona rehetrarehetra zany mampandeha ny université, ny fianakaviambe ny université miankina amin'ny fanjakana ry zareo no mahafantatra ny hoe izao ny fiainanato, izao ny atao hoe lalàna mapety ny fiainan'ny université miankina amin'ny fanjakana. Raha resaka hoe autonomie zany dia fantatr'ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ireo zany hoe zao ny mombamomba zany resaka autonomie zany ary olon'ireo tompoka olona manam-pahaizana, olona mandanjalanja, olona matianina tsy hoe manara-penitra tsy amin'ny resaka fampianarana ambony tsy mitombo n'izany resaka manara-penitra zany fa resaka matianina professionnel
amin'ny sehatry ny asa zay ataony, de ry zareo no mahafantatra hoe izao ny tokony ho izy izao ny tokony izy, izao ny tsy mety. Ao anatin'ny zay sehatry ny fampianarana ambony izay. Ka raha ohatra zany hoe tonga am'izao le raharaha, dia ninona? Araka le fa tenenitsika foana hoe ny olona na hoe ny sehatra tsy mahafantatra ny tontolon'ny université no manao an'zao. De lasa indray zany lasa hoe tompony mangatakatany. Le olona mpisehatra ao anatin'le izy no lasa aty amin'ny sisiny. Dia tonga daholo ty zavatra rehetrarehetra ty dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy. De eo zany zareo tena mahita hoe tsy afaka mandroso, tsy afaka mivoatra. Ary nisy fitenenina tao hoe tsy mba toy ny université any ivelany, le université miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara. Satria hoe tsy misy an'le hoe décision. Iny moa zany le niteneny teo, misy décision zany nivoaka de hoe tsy afahana manatanteraka an'izay tokony ho tanterahana eo amin'ny izay resaka hoe université, resaka hoe autonomie, fizakantena sy zay filazantsika azy. Fa raha ny université any ivelany any efa lasa lavitra, fa itsika eto mbola tara de tara eo amin'io resaka io. De sahiteny ve izay tompona andraikitra eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena hoe mila voatsiary reto sesesy reto? Sa isy teny an'izany ve? Nefa ny sesesy tena izy mihitsy misehatra ao anatin'ilay tontolon'ny université, miaina ny zava-misy ao isan'andro izy, mahita ny tany efa niaina ny tany aloha izy mahita ny am'izao fotoan'izao izy dia manao ny fitakiana izay heveriny hoe mampandroso an'ilay tontolon'ny université miankina amin'ny fanjakana. Mbola voatanina rivo resaka io efa nisy resaka fianaran-tsoa koa teo. Satria moa zany raha vao hoe université matetika de Antananarivo foana aloha no voaresaka. Fa le izy tena resaka hoe université miankina amin'ny fanjakana. De petraka amin'ny fanontaniana hoe mila voatsiary ve reo sesesy reo mila voatsiary? Na hoe manao fananina, na hoe manao zay mampikatso. Tsy hoe arabaky teny hoe ny anaran'le toerana misy ny université hoe Akatso de hoe mampikatso. Tsy izay mihitsy le izy, tsy izay. Fa olona mandinika reo olona misehatra ao anatin'le izy reo mahafantatra. Ary raha hitarina le resaka dia izao. Matoa zany tonga eo amin'le hoe université maty aloha no atao zany amin'ty hoe nanonona daty izy teo hoe alatsinainy 20 aprily anio zany dia efa hitan-drareo hoe tena tsy tafavoaka. De lasa tonga hatramin'izany ilay izy. Ary any amin'ny filoham-pirenena mihitsy ny tonga de mivantana ilay resaka. Any amin'ny filoham-pirenena satria efa miteny foana ny atao amin'ny sesesy hoe zao aneny tsy mety, zao aneny tsy mety. Ohatrany hoe mandeha foana de zao aiza lasa any amin'ny filoham-pirenena ilay raharaha. Le filoham-pirenena zany no afaka mamahany io. Afaka mamahany ny resaka université. Université zany anefa de sehatra anankiray amin'ny resaka tontolon'ny fampianarana ambony. De tsy maintsy zay no efa raniko. Tsy maintsy any avlony no efa ran'le zavatra. De jereo tsara fa misy problema tsy dia ohatr'izay ny afizotran'le izy. Ka io zany de mbola ahitana taratra indray hoe fahalemen'ny fomba fitantanana ny firenena am'izao fotoan'izao tsy mahavaolana. Endrika anankiray indray io. Tonga any amin'ny hoe université maty. Ny sesesy tsy mba manana basy. Ny sesesy tsy mba manana hoe fahefana araka ny fahalalantsika azy.
tsy mba manana zany ny CCS fa zao eo amin'ny sehatra zay misy azy kosa hoe tontolon'ny université miankina amin'ny fanjakana dia ny fomba entin'izy ireo maneo ny fanoerany zavatra tsy mety dia mbola matanjaka lavitra tompoko noho ny resaka basy na resaka zavatra hafa hoe sasa-mantsy hoe manana basy de hoe ampiasaina arak'izay ampiasana azy any fa ny io resaka hoe université maty io fampiasa-kery io ataon'ny eo anivon'ny CCS ary ny vokatra io dia tena enjana be ka raha ohatra zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fanjakana de tokony vahanainga ny olana io aingana de aingana mihitsy satria maninona ny hoavin'ny taranaka mihitsy no tena voa amin'ilay satria resaka fampianarana ambony zany ao famolavolana ny manam-pahaizana akoatran'ny fampianarana ny fikolokoloana ny resaka hoe maha-olombalona ihany ko olomanga sy ny sisa zany hoe université izany dia rehefa tsy voava zany le olana de maninona de eo aloha miodikodina eo de miato mandeha any ny any amin'ny université tsy miankina na ny any amin'ny privé zay maha-privé azy mandeha foana amin'ny fampianarana any misy vola aloha ho an'izay afaka mandeha makany mandeha foana fa ny ato amin'le université atsoina hoe miankina amin'ny fanjakana de misy olana voalaza teo hoe resaka vatsim-pianarana resaka isan-karazana raha te amin'ny mpianatra zany de misy fitokonana matetika miverimberina zay le teny nampiasaina hoe miverimberina manolotra ny vahaolana zany ny ao anatin'ny CSS fa tsisy miaino dia manao fanambarana miantso mpanao gazety fa tsisy miaino zavatra asany mamaika ny sasany manao an'zao de ny eo ihany de ny varany any amin'ny université maty mbola tsy hanao grevy zay aloha izy fa raha ohatra hoe tsy voava eo olana io de hitatra ndray de mitatra nefitsika rehefa mivoaka ny velany any ny mpitondra eto amin'ny firenena rehefa any amin'ny sehatra raisam-pirenena ohatrany hoe paradisy Madagasikara zao tenena hoe tongava any Madagasikara mpamatsy vola tena alefa daolo zao hoe fantokatokafana ny aty Madagasikara zao kanefa ny olan'ny ny fianakaviam-be ny universitaire tsy voava zavatra hafa moa zany de tsy lazaina intsony zay zany ny momba ninika dia ho hitantsika eo ny fizotran'ilay raharaha satria tena manahirana io resaka hoe autonomie ny resaka université misy resaka lalàna mifaningoningotra ao dia ny ato anatin'ny mpisehatra sy ny mahafantatra ny fiainan'ny université amin'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra no efa miteny hoe zao ane ny tokony anaovana an'ity zao ny tokony anaovana an'ity dia ho iteo izay fihetsika ny eo amin'ny mpanatanteraka eto amin'ny firenena manoloana an'izay zany ary le fitondram-panjakana any amin'izao fotoana zao de hita hoe tena mamaha olana foana misy olana de miazakazaka aloha mamaha olana de eo tsy voavahatra amin'ny faran'le izy de tombo foana zany le olana de azakakisika raha ohatra ka tena hoe tsy mandroso araka ny tokony izy fotoana mandeha ihany dia hitsampikina ny sasany hoe any amin'ny 2023 ny eritreretin'ny sasany fa le olana iainan'le malagasy amin'izao fotoana zao tsy dia voaresaka firy anisan'izany zao tony resaka hoe olana eny amin'ny fampianarana ambony itony zay zany aloha ny momba an'iny fa dia ho arahantsika io any ny fisotrany tsika tsy maintsy manaraka foana mba ahafahantsika hoe tsy ho diso ao anatin'ilay fiainan'ny firenena izany fa rehefa tsy manaraka sika dia ararotin'ny sasany io le hoe tsy fanarahana io dia eo tsika no raisina ao anatin'izy fa tsika moa zany de hoe manaraka hatrany ary tsy atao mihitsy hoe ho tompotramiona amin'ny fiainam-pirenena izany ivadika resaka hafandray isika zareo efa mandeha any ny fotoana efa miomakomanao ihany koa ny député Alain Ratsimbazafa mbola ho avy eo namana faniry dia ty resaka hoe kolikoly ty resaka hoe misy fananana
tsy fatam-piaviana misy eto Madagasikara zany, ary ataontsika hoe mahazatra de hoe ny fanondranana ny harem-pirenena, ny resaka tsy fahaiza-mitantana, ny resaka hoe tsy fahafehezana ny fiainam-pirenena, zany no mahatonga ny fahantrana, marina daholo zany. Fa ao amin'izany resaka hoe avoara illicite zany, inona moa ny dikan'izany ny atao hoe avoara illicite de ohatrany hoe tsy hoe ohatrany moa zany fa hoe tonga de misy hoe fananana tsy fatam-pehiviny zany, fa tonga de misy olona zany hoe fantatry ny fiarahamonina sinsia mba fantatra ihany ny fiainany nandritry ny taona maro, tapitapika eo izy tonga de lasa mpanan-karembe, tsy hoe mpanan-karena, samy hafa ny hoe manan-karena sy hoe manan-karembe, tsy mitovy zany. Tapitaka izy de tonga de ananany daholo ty rehetrarehetra hoe amina miliara. Fa ianao zany olom-pirenena tsy mahafantatra an'izany mihitsy, fa ianao de variana hoe mifoha maraina de lasa mitady vola. Fa atsenanin'atsy misy tonga de hoe fananana tsy fatam-piaviana, avoir illicite. Dia tamin'ny faran'ny herinandro teo tena tonga de namaky batsilana mihitsy ny comité de sauvegarde de l'intégrité na ny CSI zay tarihan'ny ramatoa Saondra Rabenarivo, de tsoriny eto fa marina ny teneniny, mitombona ny teneniny. Raha ohatra ianao zany hoe olom-pirenena manaraka ny fiainam-pirenena dia mitombona tsara ny teneniny eo anivon'ny comité de sauvegarde de l'intégrité. Ary nisy chiffre mivoaka tao, nisy taremarika mivoaka hoe 250 miliara ariary no tokony ho azo avy amin'izany hoe avoir illicite zany, fa mbola any tsy fantatra any, zay le 111 miliara ariary. Nefa le firenena de atsoina hoe manitra velona ozy le rem-pianakaviany zay, etiketi-po izy rehefa miteny tena manitra velona tsika. Dia 111 miliara ariary no any tsy fantatra any raha miresaka nytony hoe fananana tsy fatam-piaviany ty. Ary le izy misy ifandraisany amin'ny resaka kolokolo, tsy tongatonga ho azy ane zany hoe taremarika zany ko iny tonga de misy hoe 111 miliara de hoe 111 miliara ariary io fois 5 zany de mbola de franc, vola be zany, tsy tongatonga ho azy zany fa efa nisy fanadiadina, efa nisy fanaraha-maso zay natao matoa zany hoe 111 miliara d'ariary tsy recouvrer, mbola any ananiny. Zany de anisan'ny mampahantra atsika ihany koa, fa tsika hoe marina hoe lasa ny volamena, lasa n'izao hoe sisisy tsy fahaiza-mitantany, fa itony zao ahoana zao io, de ahoana zany io amina hoe 111 miliara ariary. Raha ohatra ane zany ka hoe tena hoe azo ka entina mpandrosoana firenena, de efa tena misy fiantraikany mihitsy zay amin'ny fiainam-bahoaka. Aleo tonga de atao hoe vahoaka mihitsy satria na toe-karena na resaka sosialy dia any amin'ny vahoaka no iantefan'izany rehetrarehetra izany. Dia misy zay le hoe fananana tsy fatam-piaviany zay, tonga de lasa manan-karembe tapika le olona. Nefa le olona amin'io tsy hoe misy tena hoe zavatra mazava nazahoany an'izany rehetrarehetra zany, fa dia tsy fatam-piaviana fotsiny le izy, de tsy maintsy lasa saina ianao hoe ahoana ary zany, le firenena eto mantra, le firenena eto miodikodina fotsiny ny taux de chômage mitombo, resaka tsy fananana azy zany, ny tany hoe fiakaran'ny ari-karena io ito mbola negatif, ato anefa misy tena hoe milamina be mihitsy tapitapika teo dia io izy fa misongadina am'izay hoe fananan-karembe izay. Dia ao anatin'izany zany ny fihetsika eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka eto amin'ny firenena, de hita taratra hoe anapa-kevitra sa ahoana, hita hoe miazoazo zany raha zay no azo ilazana azy, miazoazo satria
na ny eo amin'ny fahefanam-panatanteraka na ny exécutif eto amin'ny firenena na ny eo anivon'ny comité de sauvegarde de l'intégrité de samy sehatra goavan'ireo zany, samy miaina eto amin'ny firenena. Samy manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena. Fa rehefa jerena zany le fomba fiasa ny ataon'ny fanjakana raha vao mitentsika hoe fahefanam-panatanteraka de fanjakana zay. Ohatrany hoe misatra raha miresaka an'ity hoe fandraisana ny fitadiavana ny fomba rehetra zany mba azahoana an'izany hoe 111 milliards d'ariary avoir illicite zany dia atao hoe misatra ny eo amin'ny fanjakana. Ny eo anivon'ny CSI na ny comité de sauvegarde de l'intégrité nefa hita hoe te hiazakazaka mihitsy ary tena hoe miasa aingana manoloana an'izany toe-javatra zany. Ohatra zany zao misy an'le hoe agence de recouvrement des avoirs illicites. Hitanareo zany misy mihitsy sampana manokana manao an'le recouvrement zany. Agence de recouvrement des avoirs illicites. Misy sampana manokana mihitsy io. Fa ny décret présidentiel izay fanendrena an'izay olona isahana an'izany andraikitra goavana zany de mbola tsy mivoaka. Nefa izy io zany efa hatrany amin'ny Desambra 2024 mba tsy tenenina hoe tamin'ny herintaona no efa nandeha ny procédure rehetrarehetra fa miandry an'ilay décret présidentiel de hatramin'izao tsy mivoaka le izy. De zay no ilazana hoe tsy mitovy zany le vitesy. Ny sasany hoe TGV de asa inona ny tena dikan'izany. Fa raha eo amin'ity lafiny ity zao tena tsy mandeha aingana raha ny eo amin'ny fitondram-panjakana. Ny ato amin'ny CSI nefa dia tena hoe te hiazakazaka amin'le izy satria zay no hita hoe raha hoe miasa zany misy mpitatana tsara le hoe agence de recouvrement des avoirs illicites io dia mba misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ilay malagasy. Le malagasy efa mampalahelo kely ery. De lasa mandeha ila zany ilay raharaha. Madagasikara amin'ny zao fotoana zao efa arahan'ny olona maso ary tsy vao zao ifa efa hatramin'ny fotoana naharitra mihitsy. Indrindra tao anatin'ity régime ity aloha de tsorina ao anatin'ity régime mpitondra ny firenena malagasy ity de arahan'ny olona maso akaiky de akaiky resaka kolikoly, resaka corruption zany itony tony hoe fananana sy harena tsy fata-piaviany tony amina miliara avoir illicite arahan'ny olona maso akaiky. Dia izay no ilazana hoe inona ny tena tiana tongavana am'izany amin'ity fitantanana ny firenena ity, ahoana no avin'le malagasy raha ohatran'izany foana no iainantsika. So ve tsika hoe iandry ka ho tafiditra ao anatin'ny listra antsoina hoe misy ny hoe blanchiment de capitaux zany, zava-doza zany zava-doza zany fa engane ka tsy ho tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara. De inona zany ny ezaka tokony atao? Miainga atao anatiny aloha. De tony zany zao misy hoe agence de recouvrement des avoirs illicites, mbola tsisy mpitatana, mbola tsisy tale. Fandrasana roviana zany. Zay vao asiana izany tale izany ka io man tsy hoe apetrapetraka fotsiny am'izao fa miandry hoe décret présidentiel. Mandeha nefa nyty hoe fivoriana etsero tsy hoe tseromo zany fa mandeha reny conseil de ministre sy ny sisa reny misy fanendrena olom-panjakana ambony fa ahoany tonony tseo hatram'izao nefa efa hatramin'ny Desambra 2021 nefa nataony ny tompona andraikitra ny procédure isan-karazany fa miandry an'io décret présidentiel de lasa ny saina. Inona mampiazo azo? Mety misy atahorana ve? Sa inona? Satria matolo misy ny antsoina hoe agence de recouvrement des avoirs illicites. De misy dikan'izay aloha. Reny agence reny tsy napetrapetraka fahatany fa misy dikany, misy asa atao ao. Nefa le izy tsy afaka mandeha raha tsy misy mpitatana. Le mpitatana nefa tsy afaka apetraka eo fa mbola miankina amina décret ry ananina ry. De eo zany tsika miodikodina eo ao anatin'ilay zany zavatra zany dia
azo everina hoe lasa mampahazovahana ny tsy fahamarinana eto amin'ny firenena avoary ilisita ny resaka de hatramin'nyroviana zany vao mba hijanona zany hoe fahazahoana avoara ilisita zany zavatra tsy fatapevi zany hatramin'nyroviana de mipetraka tony ny agence de recouvrement des avoirs illicita tsisy mpitatana izy fa miandro décret ony de iandro oviana indray zay zany lay fanamarina ao anaty riny ary tamin'ny faraparan'ny herinandro teo de mazava tsara mihitsy ny teniny lehibeany zany CSI zany Ramatoa Saondra Rabenarivo marina ny teneniny ary tonga de mahitsy io vao resaka hatrany amin'ny resaka hoe haute cour de justice sy lasa lavabe mihitsy vao resaka daholo zany rehetrarehetra zany ny amin'ny resaka hoe ny paky sy ny sisa hoe mbola misy mbola tsy tena hoe marakotra tsara ny Madagasikara le efitra tsara fa le eo amin'le fanatanterana zay foana ny tena problema eto Madagasikara rehefa te andresy lahatra amin'ny mpamatsy voly sika tsy hoe isika moa zany fa zareo amin'ny fitondrana rehefa te hoe te ho tsara isika eo amin'ny masiny zao tontolo zao de tenenina daholo ty hevitra tsara tare rehetrarehetra ty fa ny tena fanatanterahana an'le izy dia tsy araka izay mialohan'ny diratsika amin'ny resaka international kely sika maro hoe fifidianana tany Frantsa fa misy ifandraisany amin'ny fiaramiasa Madagasikara sy Frantsa dia alao vakina zany ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpanaraka amin'ny miara-manonja MBS Radiomada ny fanehoan-kevitra ataontsika moa zany dia ataontsika iezana foana hoe mba atao mazava tsara le izy mba miezaka tsika mba tsy ho diso tsy peliteny satria tsy hoe resaka hoe Facebook amin'ny telefona fotsiny izy ty fa televiziona resaka hainao manjery de mba miezaka tsika zany mba hoe manoratra mazava tsara mba miezaka mba tsy ho diso ao anatin'ny izay de mba hevitra tena hoe mazava tsara ihany ko no resahantsika ao anatiny I Manoar John Alexina zany dia salama ozy miaraba avoaka malagasy rehetra sy anareo ao miara-manonja rehetra mankasitraka dia miaraba sy mankasitraka anao ihany ko I Faxda Joselito vaovao mampalahelo izy zazakely 7 volana indray no matiny veoveo tao amin'ny commune Ambalavero district amin'ny Manakara tokony tamin'ny 3 ora maraina teo efa betsaka ireo maty sy narary ny finanana ity veoveo ity taty antoerana fa hatreto de mbola tsy misy zany tokony izy eo de mbola tsy misy fandraisana an-tanana na ihany koa réaction kely mba nataony ny tompony ndraiky mpanjakana mampalahelo fa tena tsy misy pia ny vahoaka toejavatra miseho any fiarahamonina zany de ilahana fandraisana andraikitry ny ampitondra fanjakana dia tenin'ny olona hoe tena tsy misy fandraisana andraikitra I Mino Elsoa dia manolotra ny araba ho an'ny tsirairay miara-manonja indray izahay avy aty Kasan ary mirary herinandro vaovao mahafinaritra ihany koa tena marina sy mankasitraka ny voalazanao mikasika ny fifidianana teto Frantsa mihoatra amin'ny aty antoerana ry rina ary lavitrezaka satria eo amin'ny toetsaina mihitsy aloha no mila amboarina fa tena simba sy niova tanteraka nanomboka tamin'ny 7 mandrakity ny androany ho fehiny maniry koa izahay raha maniry ny iverena ny flo marka ravalimanana amin'ny 13 sy 2 zay no nambarany tany Kasan zany tamin'ny alalan'ny Mino Elsoa I Rakotoary manana Robert kokoa anareo izy miaraba ihany koa namana rehetra miara-manonja eto amin'ny onjam-peo MBS sy manerana an'izao tontolo zao Aigle Noir Ambodinisotry dia miaraba anao ihany koa zay zany aloha ny fanehoan-kevitra tamin'ny alalan'ny soratra isan-karazany toy ihany ny famakafakatsika sy ny firesahana lafikevitra zay tokony ho resahana ato anatiny ity miara-manonja MBS Radiomada ity nde aritsika hoe mba hiresaka kely ny fifidianana filoham-pirenena tany Frantsa de avy eo le izy ampifandraisitsika amin'ny fiainan'ny Madagasikara satria Frantsa sy Madagasikara dia miara-miasa amin'ny lafiny maro de ozy sasany ihany hoe inona moa ny idiran'izany amin'ny aty Madagasikara ohatran'le tamin'ny resaka Ukraine ihany io
de eto de ahitsy mihitsy zay fomba fiteny zay fa misy idirany mihitsy amin'ny toejavatra tahaka an'ireny. Raha ny valiny aloha zany a tamin'ny fiodinana faharoa de Macron no nandresy tamin'ny 7 isanjato dia tamin'ny suffrage exprimé zany vato manan-kery, de Marine Le Pen 2 isanjato eo zay ny azy zany. De raha hoe ny isa de tany amin'ny 8 tapitrisa mahery tany no azony Emmanuel Macron, de tany amin'ny 13 tapitrisa mahery no azony Marine Le Pen tamin'iny. Zany hoe hitondra ny firenena frantsay mandritra ny 5 taona manaraka indray zany na quinquennat moa filaza azy i Emmanuel Macron, 5 taona manaraka indray. Dikan'izany de ahoana zany ny passation de service, manao passation amin'ny tenany izy zany, ohatran'ny efa nisy an'izany tamin'ny andron'ny Mitterrand, efa nisy an'izany tamin'ny andron'ny Jacques Chirac. Dia rehefa io zany ny vokatra teo amin'le resam-pifidianana aloha, alao alefantsika milamina tsara le izy. Efa nytenenina tany am-boalohan'ny fandarana, tsisy an'izany doublon zany tany, tsy nisy an'izany fimenomenoman'ny candidat isan-karazany zany tany, fa tena hoe mandeha ara-pahamarinana, tsy misy afaka manodikodina ny vato. Zay zany le lesona lehibe, fa tsy hoe mijanona fotsiny iza hono lany de hoe i Macron hono lany, reso ny Marine Le Pen, iny mazava iny, fa tsy hany tiantsika ho resahana. Fa eo amin'ny fomba fanatanterahany olona ny fifidianana. Tsika malagasy mantsy pakatahaka zay, pakatahaka indrindra ny any Union France ao. Raha resaka lalàna zao eto Madagasikara de be ny azo tarafina amin'ny lalàna any Frantsa ny eto amintsika. Eto amintsika ro mbola teny frantsay daholo koa, fa hoe efa miezaka moa zany hoe misy amin'ny teny malagasy ny resaka lalàna ireny. Ka raha ohatra zany akatahaka ihany, rehefa akatahaka ihany de mba alay fitahaka ny any Frantsa sy any amin'ny tany mandrosa raha resam-pifidianana. Fa maninona ny tsy atao, maninona ny tsy alay tahaka zay zavatra tsara ataon'ny olona raha resaka hoe fikarakaram-pifidianana. Deuxième tour iny omaly iny tonga de ny alina iny tonga de mivoaka hoe i Macron no lany. Tsotra ny aty amintsika hoe na izay mpanao gazety ara hoa tena reraka amin'ireny le resaka famakina valim-pifidianana ireny. Voka-pifidianana azo tamin'ny biro-pifidianana 520, tamin'ny biro-pifidianana 503, isan'izao zao. Tsy miteny zany hoe manamaivana ny resaka tsipriany tsy hany mihitsy, fa eo amin'ilay fomba hoe aingana, marina, tsy azo kianina. Zay ny tadaviny rehetrarehetra zay raha resam-pifidianana tahaka an'itony. Zany hoe azo atao tsara zany manao an'io fifidianana io ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny tsy misy diso. Azo atao tsara ny mametraka ny fefy na ny balizy tsy hafahana mangalatra. Be da be ny voarakitra ao anatin'izany fa eto Madagasikara eto tena misy mahay eto, misy mahay amin'ny resaka tontolon'ny alatra. Misy ngamba misy manana diplôma mihitsy amin'io zavatra io. Fa zavatra tsy hain'ny vazaha fa hain'ny eto Madagasikara. Zavatra tsy hain'ny vazaha fa misy mahay eto Madagasikara. Apetraka daholo ty hoe texte isan-karazany ty zao. Fa misy mahay miala amin'iny ihany. Dia inona ny ao anatin'izay? Resaka alatra amin'ny endriny isan-karazany miodikodina ao anatin'le izy. De lasa isy fanakianana be rehefa mivoaka le valiny. Lany zao Macron, mba naheny ve tsika? Tsy haiko amin'ny firy zao amin'ny 15 alatsinainy. Ray andro ao aorianan'ny navitany ny fifidianana tany Frantsa. Naheny ve tsika fitarainana hoe nisy nangala-bato tary amin'ny biro-pifidianana tary, nisy biro-pifidianana tsy mazava tary, nisy fifidianana tsy nety tary. Ny olona maty mbola sorata-zalahy ao anaty lisy-pifidianana de lasa mifidy. Nisy doublon tary, nisy triplon tary, tsy nisy an'izany hatramin'izao. Raha io fifidianana io aloha, ny olona zany zao fa mieritreritra hoe Macron no atao investiture indray-pandeha. Za moa mbola fandaminana be dia be zany,
mangatsitsika moa zany zao izy sy ny be ny tanàna amin'ny Paris ihany ny Hidalgo. Ny ramatoa iny koa moa nanantena be nefa nitsipona to tsisy 2% akory ary ny azo teo raha tsy diso ny fitadidianay satria laza miparitaka be zany e. Tsy nivondrona ihany koa ny tato amin'ny gauche zay zazana velan'ny Mitterrand fa samy taitaitra de samy tea morona de zay mitsipotsipona tany ambany tany. De ohatran'izany koa ny taty amin'ny droite moa zany tsipotsipona ihany koa. Reriky Zemmour mipotra tapaka avy any ambadika tany no nahazo 7% fa be dia be ny resiny i Zemmour be dia be. Ka iny moa zany tsezatseza-tsiatra fa nytiantsika ambara fotsiny de hoe rehefa madio ny tokotany mpifidianana de tsy misy mitabataba eo fa manaiky daholo ny rehetrarehetra. Nisy nahazo 1% ny atao e. Fa tsy nitabataba izy hoe tena tsy marina io sy ny sisa. Ary ny fifidianana izay tany Frantsa teo sy amin'ny firenena matanjaka hafa de tsisy an'izany hoe maresy hoe 90% tsisy an'izany. Aty amin'ny tany manitra misy an'izany. Sy any amin'ny tany izay atao hoe manaraka an'ireny doctrine enjana be asa aloha zao ny any Russie aloha raha misy ny fifidianana mety hoe anahoana fa inga Poutine ohatry ny eritreritra hijanona ohatra hoe mandritry ny ela be fa ny Russie moa zany hafa mihitsy fa raha mbola miteny ianao hoe demokrasia manaja demokrasia de hita taratra io any amin'ireny resaka valim-pifidianana ireny. Zay zany no lesona aloha asoana amin'iny fifidianana tany Frantsa iny. Resantsika ny resaka fifandraisana amin'ny Madagasikara rehefa avy eo fa andeha aloha tsika hijanonao ihany. Ny atao hoe vaindon-draharaha tsy maintsy ataon'ny Macron zany zao de ninona ny pouvoir d'achat fa efa mividy amin'ny frantsay sy ninona fanamboarana sy fanavaozana ny tontolon'ny fisotron-dronono any amin'izareo réforme la retraite. Io mantsy wawawa be 10 taona mandeha retraite sa 5 ambinina de fampitady tao. Fa na tian'ga Macron na tsy tiany tsy maintsy mikitika an'io izy ary na tian'ga Macron na tsy tiany de tsy maintsy mijery izy ny fahefa mividin'ny frantsay satria maro ny frantsay no kofina amin'izao fotoana izao ohatra ny mahazo antsika malagasy. Fa ny any Frantsa tsy vitany hoe ndeha hidikidina ery an-tsena ery de hoe jerijery vidiny entany eo de ohatran'izany fa tena politika générale mihitsy io amin'ny firenena iray manontolo mihitsy. Zany resaka hoe pouvoir d'achat zany fa efa mividy satria be dia be ny zavatra mifaningotra ao. Ny frantsay tsy te halalan'izany hoe misy ady any Ukraine misy an'izao hoe misy an'izao tsy te halalan'izany ny frantsay. Ary ireo frantsay ireo tena raha vao misy tsy mety aminy ny olom-pirenena io na any amina orinasa any de grevy. Gilet jaune tonga de ny amin'ny arabe tonga de mitabataba zany ny any. I tsy te halala mihitsy ka tariny nisy ady tany Ukraine de nisy an'izao de misy fiantraikany daholo ny lanjam-bola ny euro vao kitika ny dolara ny gaz ny pétrole tsy rarahan'ny frantsay zany. Fa ny azy de hoe ahoana no mapeta ny fiainanay fa ianao no mitarika eo ianao no mitondra ny firenenao eo. De ny Macron zany ny mpanohatra ato tsikera ary mandritra ny dimy taona manaraka ity zany sarotsarotra ihany ny azo angamin'ny Macron tsy hoe falifaly fotsiny hoe lany indray fa izy aloha zany no atao hoe filoham-pirenena tanora indrindra teo amin'ny tantaran'ny repoblika tany Frantsa teo amin'ny repoblika français zany Macron tanora indrindra raha amin'ny lafiny taona fa rehefa jerenao izy tena zay tsy teny hoe vetivety de hoantitra ve sa ahoana tsy zay fa hita hoe ny taona aloha mandroso amin'ny maha olombelona ny olombelona mandroso ny taona fa hita izy hoe vesara ny adidy sy ny andraikitra ny aminy hoe atao ahoana ireto vahoaka frantsay ireto ary tsy mahita tory mihitsy. Ary ny mpitantana any amin'ny firenena mandroso tompoko rehefa tonga eo amin'ny fitondrana de tena hitanao hoe feritraina hitanao amin'ny endriny zany hitanao eny rehetrarehetra eny zany. De mijery ianao zao ny any États-Unis ny any Frantsa
ny any Angletera ary Boris Johnson zany. Izy moa efa fotsy volo efa voajanahary. Fa hitanao mihitsy hoe hitambe sara ny adi-tsaina ny mpitondra firenena any ivelany. Ohatra ny Barack Obama zany zao tapitra fotsiny volony. Fa ny tenenina teto zany, izy moa navita 2 mandat ihany koa tany États-Unis zany, ny andrareo 4 taona. 4 taona indroa 9 taona dia tsy mahazo milatsaka intsony. Zay lalam-panorenan'ny Amerikanina. Fa tonga teo amin'ny fitondrany nga Obama tena mbola tao anatin'ny heriny tsara mihitsy a. Niala teo izy tapitra fotsiny volony satria tambesatra ny aminy hoe ahoana ny anaovana an'ireto vahoaka Amerikanina reto, ny ao anatiny sy ny any ivelany ihany koa mba hitazonana ilay hoe puissance. Zay ny Amerikanina. Dia ny any Frantsa ihany koa hita mihitsy nga Macron efa tena miady saina izy manoloana ny toe-javatra zay tsy maintsy hatrehana, eo ny raharaha anatiny, eo ihany koa ny resaka iraisam-pirenena, resaka vondrona Europeana, resaka OTAN, resaka probleman'ny Ukraine Russie io, fesaran'izany. Ka ny olona zany rehefa tonga eo amin'ny fitondrana, tena hitanao hoe memahy ara-batana ary mitombo ny adi-tsaina. Satria ianao zany tsy afaka manao zay tianao. Fa ny aty amin'ny tany sahirana, rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ohatran'ny vao mainka mahazoazo aina zany. Asa hoe ahoana aloha, zavatra iaraha mahita zany a, iaraha mahita zany hoe hity eny rehetrarehetra eny. Manaraka ihany koa ny ao amin'ny hoe fiaraha-miasa amin'ny any ivelany zany no an'ireto frantsay reto. Madagasikara miara-miasa amin'zareo. Fa ny anisan'ny olana zany zao mbola vaovao sedrain'ny Frantsa dia ny hoe ireo firenena izay efa tena hoe niaraka tamin'ny Frantsa hatramin'izay miresaka fiara-miasa ny tiana tenenina amin'izany, dia efa manomboka mitody damosina tsy kelikely amin'ny Frantsa ka mitady firenen-kafa izay iarahana miasa. Ohatra zany zao hoe i Mali, dia lasa izy tany moa nisy fanongam-panjakana, dia hifanaraka amin'ny Russie. Dia mpitondra ao Russie mody fanina hoe resaka Wagner zany ene, resaka ino zany, société privée zany, resaka fitaovam-piadiana sy ny maro samihafa. Zay. Dia eo dia avy koa ny firenena afrikanina afaka ohatra ny Cameroun koa zao vao aingana dia hifanaraka amin'ny Rosianina ihany koa. Amin'inona io? Amin'ny resaka fitaovam-piadiana. Dia misy ihany koa tany hafa izay efa mitady fiaraha-miasa tsy hoe tena hoe hifantoka rery amin'ny la Frantsa fa hivadika hafa zany, firenen-kafa iaraha miasa. Tsy hoe tapahana tanteraka akory aloha zay ny sasany fa hoe mba mitady hafa. Dia ny sinoa zany zao fa miezaka mihitsy. Miezaka ny sinoa zany mba hoe mametraka ny hoe fiaraha-miasany aty Afrika. Ary ny sinoa tsy eto Afrika ihany fa tena hoe manerana zao tontolo zao manao an'le route de la soie, efa niteneny zay ny sinoa. Amin'ny resaka fitaterana ny ranomasina, amin'ny resaka lalana arabe, amin'ny resaka lalam-by sy ny anabakabaka. Efa misidina any amin'ny abakabaka any koa zao ny sinoa. Dikan'izay zany sahirana ihany la Frantsa amin'izao fotoana izao. Manoloana n'ilay fiazakazahany fialana tsy kelikely ho an'ireo firenena miara-miasa aminy, mitady fiara-miasa amin'ny firenena hafa izany. Dia fa eo ny Rosianina, eo ny Sinoa, ao miara-miasa amin'ny Amerikanina, ao miara-miasa amin'ny Indianina, sisa. Nga io azonao fehezana, ty firenena ity dia tsy maintsy zay. Zany mbola ohatrehany nga Macron daholo ao anatin'ilay izy. Ho an'ny Madagasikara manokana, ahoana ny fiara-miasa amin'ireo frantsay zany, raha miverina amin'ny fitondrany nga Macron. Ho an'ny Madagasikara manokana, tsy dia hita aloha hoe mety hoe isy fiovana hoe tahaka ny ahoana, fa fiara-miasa iny efa fiara-miasa hatramin'izay. Misy ny fiara-miasa firenena anankiroa, Madagasikara, Frantsa, io le atao hoe bilatéral. Dia misy ny fiara-miasa ny Frantsa amin'ny Madagasikara fa ankolaka. Ohatra hoe misy an'ireny agence ohatra hoe ny AFD zao, ny vondrona Europeana. Raha vao hoe manampy ny vondrona Europeana, miara-miasa amin'ny vondrona Europeana Madagasikara, dia Frantsa ao anatin'ny vondrona Europeana, dia mandray anjara amin'izany izy ohatry ny Alemana ihany koa. Raha raisitsika zay no atao ohatra ka hoe raha fiara-miatsika amin'ny frantsay zany dia io zany tsy dia misy hoe fiovana be hoe inona no hoe mety ho avy eo, fa ny fiara-miasa
de fiara-miasa hatramin'izay. Raha ny taremarika aloha zany de mbola i Frantsa aloha no anisan'ny tanany lohany amin'ny fiara-miasan'ny amin'ny Madagasikara. Zany koa moa tsy natao gaga satria tsika zanatany frantsay tao porfon'ny tantara zany zay zavatra tsy de natao agaga loatra izany. Fa na inona fiara-miasa tsika na amin'ny Frantsa io, na amin'ny firenena izy io, na amin'ny firenena izy io de isika ihany aloha no tompon'ny firenetsika. Isika ihany no antoka ahafahantsika mampandroso fa ny any velany manampy. Zay ny andikany hoe fiaraha-miasa. Fiaraha-miasa no ataony ny any velany amintsika eto Madagasikara fa itsika ny tompony. Fa rehefa isika zany no ohatrany hoe tsy te ho tompona andraikitra amin'ny firenetsika de ny hafa no hikarakara azy. Ireo karazan'olona izay atonga tia Madagasikara avy any amin'ny firenen-kafa any izy, na oviana izy na oviana ny tonga teto. Fa rehefa hoe avy any amin'ny firenena zay nisy azy tany izy ny tonga eto Madagasikara, tsy ndeha hanasoanao aloha fa mba manao fiariana izy. De zao, ny any velany ara mahay miary eto amin'ny firenenao. Ianao le ato anatiny tsy mahay miary satria maninona? Misy hoe tsika samy tsika ato ihany no famingapingana eto. Ka na hiara-iasa amin'ny Frantsa tsika, na hiara-iasa amin'izy tsika, na hiara-miasa amin'ny mpamatsy vola mahazatra tsika, na amin'iza na amin'iza. Rehefa tsy haitsika zany no atao hoe mametraka tsara an'izay le hoe fitiavan-tanindrazan'izay de tsisy fandrosoana mihitsy eo. Tsisy fandrosoana mihitsy eo. Satria raha miteny hoe Frantsa, ny priorité, ny voalohany aloha ao andohany nga Emmanuel Macron de ny vahoaka frantsay. Aokitsika tsy ho diso feritreritra fa tsy maintsy ny tompontsoa vahoaka frantsay aloha ny ao andohan'ny mpitondra any Frantsa voalohany. Na ao amin'ny lapan'ny Élysée misy ny présidence, na ao amin'ny lapan'ny Matignon io misy ny primature ao a Frantsa zany. Tsy maintsy ny tompontsoan'ny vahoaka frantsay aloha. Zay vao Malagasy, zay vao Côte d'Ivoire, zay vao Sénégal, zay vao firenena any ivelany. So mantsy tsika mieritreritra de io zany zao Macron fa de tena zao. Il se parse raha mbola io izy io. Mbola resabe io zany hatramin'izao aloha. Fa itsika zany dia ao anatin'izay hoe fiaraha-miasa amin'ny any velan'izay de mipetraka ny fiaraha-miasa. Fa isika ihany no tompony, tsika ihany no erany amin'izay fampandrosoana ny firenena izay. Rehefa tsy mandroso firenentsika io dia isika malagasy ny tompon'antoka hatrany amin'ny 90 isan-jato tsy mampandroso azy. Ndresahana teo zany zao le resaka hoe avoary illicite sy ny namany tony. Décret présidentiel andrasana anendry hoe ahafahana hoe misy ny mpitatana eo amin'ny agence de recouvrement des avoirs illicites mbola tsy avoaka ihany. Inona ny idiran'ny any amin'ny lapan'ny Élysée amin'izany? Inona ny idiran'ny any Bretton Woods amin'izany? Tsisy idirany ihany mihitsy zany fa tena raharahantsika ato zany, tena raharaha tokantranontsika ato zany. Raha misy ny lamba malototsika, raha misy de tsika no manadio azy. Zavatra tsy maintsy miainga eto amin'ny firenena ilay izy. Fa tsy hoe andrasana ny atsa na andrasana ny ohatrany hoe fialana bala mantsy le zavatra le toetra raha zany rehefa tena dinihanao tsara le izy ohatrany hoe miala bala zany tsy te ho tompona andraikitra. Ka rehefa tsy te ho tompona andraikitra de izy ara no tompona andraikitra eto. De ho ataon'ny olona ny fanaovana azy sika amin'izao fotoana izao zany. Ka izay no resaka atao hoe azo resahana zany momba n'iny hoe fifidianana tany Frantsa iny. Mba tsara ihany ny manaraka an'ireny satria isika moa zany tsy afaka iolon'olona rery fa ny tena tiana nasongadina zany de ny hoe azo atao tsara ny manao fifidianana tsisy adika-hevitra ny valiny eo. Fa mba hatongavana amin'izay de mila madio aloha ny tokotany-pifidianana dia milamina ny rehetrarehetra. De eo amin'izay ary tsika fa tonga amin'le hoe de ahoana zany ny afahana mahatonga amin'izay. Ny afahana tonga amin'izay tsy maintsy ny fikaonan-doha ihany io, tsy maintsy ny firesahana ihany io. Fa sao misy mieritreritra hoe
idribla hitondra baolina rery amin'ny resaka fikarakarana ny fifidianana sy ny tokotany be mpikarakara-pifidianana. Tsy antsony le izy satria ma tsy mety misy mieritreritra any hoe alao atao amin'ny fomba nahazatra ihany, alao atao an'izao ihany mba am'izay tsika mba metimety am'izay vokatra eo. Tsy antsony le izy satria efa nisy zavatra niseho teo niarahana hita ao am'le resaka hoe tsy fetezana amin'ny resaka fifidianana. Raha zay no raisika ohatra, niarahana hita zany doublan sy ny sisa reny. De noho izany zany mba hitsinjovana le amin'ny manaraka dia aleo miresaka andatabatra boribory na latabatra lavalava na latabatra fisapisaka zay resahana eo dia concerné daholo ny rehetrarehetra tsy misy ifametsiantsony rehefa avy eo. Zay le hoe fikaonam-pirenena zay. Fikaonam-pirenena ary le hoe fikaonam-pirenena zany fitadiavana vahaolana zany. Ny sasa mantsy miteny hoe tsisy ilana an'izany, anareo manao zay tsy ampandrosoana. Fikaonan-doha fampiresahana ve de miteraka tsy fampandrosoana? Fa inona no atao hoe fampandrosoana? Zay zany no mila mazava tsara. Inona no atao hoe fampandrosoana? Afaka mandroso ve tsika am'izao zavatra iainana zao nefa ary amin'ny lalam-pifidianana, ary amin'ny tontolo-pifidianana ary no tsy mety. Ohatran'le resaka université any io, tsy afaka mandroso ny université satria ary amin'ny lalàna ary resaka autonomie ary mihitsy misy tsy mety. De ato misy miteny le faso amin'io ihany, le faso amin'io ihany. De io le hoe samy tompon'andraikitra zany amin'ny zay zavatra teneniny sy zavatra fanapaha-kevitra raisiny ny tsirairay. Fa raha ny aty amin'ny team sy ny RMDM zao de mivoy, ary tsy ny team sy ny RMDM ihany fa sehatra be dia be société civile teto ny ry Andriamatoa Raoily tonga teto, société civile zany tamin'ny zay misy azy amin'ny Fivato miteny hoe tena ilainy io fikaonan-doha-pirenena io satria ny resaka rafitra ny tsy mety eto tafiditra ao anatin'izany ity resaka tontolo-pifidianana ity. Mba tsy hanjakan'ny tsy fahamarinana dia aleo miditra am'izay hoe fikaonan-doha-pirenena zay. Satria sa ve ny tadavintsika isaky ny misy fifidianana na hoe isaky ny isy fifidianana de rehefa vita fifidianana dia ifampitady eto foana. Efa 2022 ny any ivelany am'izao fotoana zao 2022 efa tsy olana tsony zany raha-pifidianana zany. Resy de resy zay mandresy de mandresy fa ao anatin'ny fahamarinana. Tsy antsony ny olona am'izao fotoana zao, tsika eto mbola hoe tena any amin'ny fotoana mihitsy, any amin'ny lisym-pifidianana, any amin'ny resaka fokotany, mbola any no tsaboana fa tsy voatsambo raha tsy miditra aminay fikaonan-doha-pirenena. Betsaka anie ny resy lahatra amin'io fikaonan-doha-pirenena io fa ny sasany moa ary manao communication zareo dia manaratsy an'io nataony resaka hoe mpanohatra nefa le izy tsy zany mihitsy le izy fa ny tena hoe foto-kevitra de mazava ny foto-kevitra, fitadiavana vahaolana sy iarahany rehetrarehetra mba irosoana any amin'ny tsy iverimberena ny olana intsony. Ny antsika eto disika loaka ny antsika eto raha vao resam-pifidianana zany. Olana efa tany aloha tany miverina indray, olana efa nisy tany aloha miverina indray. De inona moa le olana fa de hoe resaka fanodikodonana io, resaka tsy petrahana tsara amin'ny tena hoe fahamarinana io. Satria maninona le seza no mahamaika, le seza mahamaika hoe nya ihany zay le mahamaika zay. Fa raha ohatra hoe resy ao anatin'ny fahamarinana tsisy tabataba mihitsy ao, mandresy ao anatin'ny tena hoe fahamarinana mazava tsara sy fanarahana ny lalàna isan-karazany dia tsy misy mitabataba. Ohatra ny tany Frantsa tsisy mitabataba, fa io tsy maintsy tsisy tabataba foana io raha mbola ohatran'izao no iainana zany. Ka io moa zany ny resaka hoe fikarakarana ny fikaonan-doha-pirenena sisa de mba nanao fanadihadiana ihany eny rehetra eny. Ahoana mba fandraisanareo an'izany fikaonan-doha-pirenena?
tokony atao sa tsy tokony atao. Zay fanontaniana tsotsotra ohatr'izay fotsiny ho an'ny olom-pirenena rehetrarehetra eny mba somary mivoaka zany tsika. De zay nanontaniana de hoe mety io, mety io. Tsika koa ny malagasy alao mifampiresaka. De raha ohatra zany tena misy miteny zay tsy anao de atao ahoana moa, rehefa tsy anao izy zany de aza manao alao izy tsy anao. Fa ny taranaka fara-mandimbony tsy maintsy tsinjovina ao anatiny. Le firenena amin'io efa mereraka ihany. Zao zany zao miresaka vidim-piainana zany zao. Hoe fehezana. Anga izy ty hoe tenitenenina fotsiny. Raha ny fiaina tokantrano zany zao tonga eo tsika. Ohatra ny tena tsy hoe ohatra fa mbola sahirana tsy hita zay hoe vidim-piainana midiny eo tsy hita. Savony mbola 300 raha reny le anasa lamby reny. Legioma zany zao mba manahoana lafo ny legioma nefa zany no tena hoe fiainana isanandro. Raha tsy resaka afa-tsy tao masina sika. So ndray lazainareo fa zay no miteniteny foana na mandainga eto. Micro tahaka antony sacré zany ny anarana any amin'ny rehefa hoe mianatra journalisme sacré micro. Tsy afaka hoe iteniteny fahatany eo ianao fa zany tao masina zany ene efa hatramin'izay zany no lafo legioma. Fa am'izao vao me pira ozy ny fitenenana raha resaka legioma fotsiny ao atao masina. Lafo ny legioma. Inona moa zany voatabia tongolo anana courgette tonotonona ny renim-pianakaviana mahandro sakafo may an'izany. Fa entsana be ny ao atao masina amin'izany resaka hoe vidina legioma zany satria va tia Antananarivo daholo ny ankamaroany mandeha any. De eo moa zany resaka hoe sarandalana sy ny sisa. Fa na zany na tsy zany tena enjana ilay fiatrehana ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Ka ny vahoaka frantsay raha tena manery amin'ny Macron hoe io pouvoir d'achat io ny devoiranao ringa Macron. Fa raha ohatra ka mbola mitoy zao fahasahiranana amin'ny fambaniny pouvoir d'achat eto Frantsa ozy ny frantsay de zay tsy petrapetra-potsiny. Ny any Frantsa miteny an'izany ka hitreto hoe firenena miaina amin'ny euro anisan'ny vola matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany no mitabataba amin'ny mpitondra any aminy nga Macron zany hoe io pouvoir d'achat io jerevinao io fa tsy mifanaraka amin'io tsika ny any tsisy an'izany fampiatsara velatsia zany fa ny tsika eto Madagasikara pouvoir d'achat tena mbola reraka mihitsy ilay pouvoir d'achat ao anatin'ilay izy. Misy pirofo anankiray ihany koa amin'ity resaka hoe fanafarana lasantsy ity. Atsapatsika zany hoe isika eto Madagasikara mbola ambany, mbola reraka tsika. Io zany zao manafatra gazole, manafatra essence, de atao amin'le essence. Ny essence ampiasaitsika ne samplon 95. Io aritsika satria misy qualité any mantsy io resaka lasantsy io, essence io, misy qualité any io. Ny any amin'ny resaka kérosène fandefasana avion any moa zany zavatra hafa mihitsy zany, zavatra efa avoleta be zany. Fa reo lasantsy io zao hoe samplon 95 io hitatsika isanandro io io mifantatsika eto Madagasikara. Ny resaka pouvoir d'achat io sy le hoe fahafahatsika zany zay no tiany tenena. Fa misy ane samplon 98 fa nga misy an'izany eto. Fa misy samplon 98 ampiasainy ny any an-tafy rehetrarehetra any. Anontany io ny ao Frantsa. Afaka manamafy an'izany ny namatsika ao Montpellier mpanaraka ny ao Acachan le teo. Samplon 98 ampiasainy zany efa fiainana andavanandro any ivelany any. Satria mantsy le qualité zany tsy mitovy. Raha resaka teknika io zany manahirana be na nazava azy, misy resaka hoe octane na isan-karazany, misy zavatra be dia be zany. Ka ny eto amintsika tsy mampiasa an'izany samplon 98 zany satria mbola iaraha mahita zany lay atao hoe toe-karena eto Madagasikara. Io ary tsika efa sepitra. Efa tsy sahirana satria maninona le pouvoir d'achat na lay fahavidy ambany. Ka raha misy an'izany hoe samplon 98 zany mbola ambony ny vidiny zany.
raha oharina amin'ny samplon 95 fa de io aloha zany a no sazy nefa reo fiarakodia zany teknisianina milaza an'zany fa tsy zay mamorona misy an'ireo fiarakodia fa tena hoe avoleta le mivoaka taty aorina be zany taty ohatra hoe 2020 aty amin'ny 7 roapolo sy roa arivo raika amby roapolo sy roa arivo de tena hoe sarotony be le motera fa tena hoe le samplon 98 ny takiny le motera zay no nanamboaran'izay firma nanamboatra azy tany de eto amintsika zao maro ny fiarakodia ohatran' zany fa io samplon 95 aloha misy a de zay zany no ampiasaina proof zany tompoko proof zany a fa mbola tsy afaka hoe misehatra amina zavatra avoavoleta sika malagasy de tia koa anankiray okitsika tsy ho variana fotsiny hoe ny tam'izao ane nidina ny vidiny tamin'ny entana ohatran'izao na tamin'ny entana ohatran'izao fandeha raha atao hoe misy entana midina ny vidiny fa mba manaonao kosa le qualité na le hatsaran'ny lay entana move zany ny malagasy na de tenenina hoe mahantra aza de tsy afaka hisitraka hatsaran-javatra na hoe qualité ambony eo amin'ny fiainany fa raha hoe misy entana hoe midina ny vidiny de hoe qualité ambany de satria ve mahantra ve sokajiny hoe mahantra de tsy maintsy ny qualité ambany foana no sahaza izany efa nisy resaka teto hoe malagasy ane tsy mahavidy fitafiana vaovao ntsony am'izao fotoan'izao rehefa tonga amin'ny fety vao teo zao fety amin'ny paska zay anisan'ny fety lehibe ho an'ny kristianina fa ny eo ihany no avadipatika aloha ny eo ihany no avadipatika aloha fa de hoe zarara aloha misy avadipatika fa tsy afaka ntsony zany ianao misitraka an'le tena hoe qualité tsara sy ambony fa de zay tandrifin'ny fari-piainanao zany a no atrehan'ilay malagasy zay le izy zay de hitantsika am'zany fa tena misy ny antsoina hoe fitongilana mpitantanana eto amin'ity fireneny ity de ny mahantra ve zany de hanitra foana ary tia ny sary anankiray tena manahirana etintsika mamaraparana azy satria efa hiditra am'izay ny namana hafa rehefa avy eo so de lazainareo midongo micro eto fa zay moa ao anatin'ilay fandaminana tamin'ity alatsinainy ity de ity zany le fanamariana move zany misy olombelona antsoina hoe malagasy voateraka izy tonga eto ambonin'ny tany izy dia fantrana no vataniny miala eto ambonin'ny tany io olona io ka rehefa mikipo amin'ny maso zany hoe rehefa maty izy dia fantrana no ny alany teto zany hoe mandritra ny fiainan'le olona zany de fantrana no ny ainany tetỳ ambany masoandro fa misy zany misy tompoko zany voateraka le zaza de efa fahatrana tena hoe miaina amin'izao ridira miaina amin'ny fiainana tena hoe mampalahelo fa mikipo amin'ny masony dia mbola fahantrana ihany koa no ny alany teto ambonin'ny tany enganizy mba azo amin'ny fiainana mandrakizay zay sisa fiainana mandrakizay aloha no tena tanjona fety am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana zany aloha mazavy zany fa eo am'le hoe mahaolombelona dia tena hoe tena tsy mety kosa raha hoe Madagasikara manan-karembe ohatran'ity kanefa de misy olona ohatran'izany ary tsy vitsy fa maro fa de hoe fiainany ray manontolo de fahantrana nefa atsy misy manana avoary ilisita arembe tsy hitanohano etsenaninatsy izay ezahan'ny CSI am'izao fotoan'izao comité de sauvegarde de l'intégrité zay tena hoe ezahana mihitsy mba hoe ahoana ny azahoana zany 111 milliards ariary zany ahoana ny azahoana an'izany fa misy vola eto Madagasikara eny zany de misy vola tsy fantatra fa de any fotsiny ary misy koa ny vola izay lany fahatany nefa etsy misy mahantra fadiranovana ohatra raha misy ane vola zany natokana hoe ho an'izao na ho an'izao na ho an'izao de tokony mandeha amin'iny zany no ampiasana azy
fa rehefa tsy mandeha amin'iny le izy a de miteraka fahantrana. Ohatra fotsiny hoe efa nitenena teo de resaka telefônina io hoe manana any amin'ny toeram-piasana moa zany hoe manana telefônina ohatra hoe tompona andraikitra isan-karazany hoe manana telefônina de le telefônina ny tokony ampiasana azy a de amin'ilay asa ifandraisany samy mpiara-miasa. Ao anatin'izay tontolony asa zay ny tokony ampiasana an'le telefônina fa raha vao miasa zany iny telefônina satria misy crédit le izy mety hoe volana société na volam-panjakana rehefa ampiasaina amin'ny tsy araky ny tokony ampiasana azy de efa miteraka fahantrano zay. Ohatra ampiasain'ny sasany le telefônina de hoe lasa izy miantso any an-tranony any. Ahoana ny laoka ao? Ahoana ny vary ao? Ahoana ny tonga ve le mpanao zaridainao? Nefa le crédit natao ho an'ny asam-panjakana. Inona ny idiran'ny asam-panjakana amin'izay laokanao any an-trano any? Inona ny idiran'ny asa ty amin'ny toeram-piasana misy anao ty amin'izay mpanao zaridaina any? Kanefa le zavatra ampiasaina amin'ny tsy tokony ampiasana azy. Resaka zany zao hoe fiaram-panjakana, rehefa fiaram-panjakana de tokony asa-panjakana no ampiasana azy. Na inona atao hoe zay droit sy ny aninao de asa-panjakana no ampiasana any izy. Rehefa hoe fiaran'ny société de asan'ny société no ampiasana azy. Fa tsy tsaingohana kely azy, enta mitsirika. Tsika malagasy mantsy zakany tia mitsiridriky, tia mitsirika kely azy, tsirika kely azy. Nefa reny zany mitambatambatra de miteraka faty atoka sy miteraka fahantrana ho an'ny firenena. Ohatran'ny hoe ohatran'ny fiainam-pianakaviana io ohatran'ny fiainanao natokantrano ihany io. Tsy raha vao hoe mandeha amin'ny zavatra tsy araka ny tokony ho izy ny fandehana ny vola de ikorotana io. Zao no vola natokana ho an'ity, zao ny vola natokana ho an'ny zato, fianarana, sakafo, fitafiana, hofatrano, fabanga ao anio de tonga dia raha hoe ankizy zany zao tokony andeha ekolazy de aza aloha ny ekolazy ohatra dia voaroka le mpianatra hoe mijanona izy na tsy hay zay vokany io. Ka dikan'izay zany ny amidinantsika azy ny firenena tsy azo atao andrakandrana. Ny fitantanana firenena tsy kilalao ka hoe kitihana kely atsy de kitihana kely atsy de andramana indray ty de hoe disoko indray le niteneniko tamin'izao taona fa hoe zao indray diso anie niteneniko iny. Fa zany firenena zany tompoko de mila professionnalisme. Zay zany lay fipetraka ilay raharaha. Maromaro ny zavatra nyresantsika teo fa dia anjarantsika moa zany mamakafaka ao anatiny zay tsy anery mihitsy tsy maintsy zany no arahana tsy zay le izy fa zay zany dia mitondra ny zava-misy de mitondra famakafakana de tsika no mandray izay azo raisina ny mangidy aloavy ny mamy atelomy. Miarabe anao namana faniry Razafy Manatamy efa io ianao io dia omenanao avy hatrany sehatrary ndahoary za tsisy. Sady miaravaloko ianao zany androany valoko tsy maintsy mikarakara vatana fa salama tsara za tsy salamitsika io fa miarabandrena aloha de miarabany teknisiana sy ny mpijery sy ny mpiainoantsika rehetra misaotra betsaka kory iny nitazona ny antena aloha satria avy namonjy mpitsabitsika io zany tsy salama de tsy mananjo ny arary tsy mananjo ny oreraka fa tsy maintsy miezaka mandrakariva zany mitafa sy miresadresaka ho an'ny mpiaino mpanaraka ny fandarana miara-manonja de zay anton-javatra izay no tsy maintsy mahatonga antsika hoeto amin'ity toerany ity hoe rehefa vita ny fizaham-pahasalamana de miazakazaka tongesitsika na mbola tokony anao report moa zany satria izay koa moa le adity amanandraikitra betsaka ny zavatra tsy maintsy fampiresana. Tena tolorako fisaorana betsaka namana rina zay niaraka tamintsika zay nampiaina ny fandarina tamin'ny sivora sy sasany teo. Tsy moro zany satria tokony sotro rano izy mikisaka kely de mbola tsy nisotro rano de solo fa misy bonbon men député Alain azy zany satria le bonbon ko équilibre iny le mamy iny zany mi-équilibre iny an'le vatana de miarabantsika rehetrarehetra. Ny vaovao be tabe efa nresahandrena teo ihany ny université maty ny université maty de karazany telo zany ny fandaminana eo anivon'ny CSS zay niantso zay université maty zay dia tsy mianatra ny mpianatra
tsy mamonjy ny toerana fampianarana ihany ko sy anaovana ny vioka pikaroana ny eo anivon'ny mpampianatra pikaroka mpampianatra de miandry zany a ny fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana akoatran'izay zany a de ny farany herinandro teo moa zany a marobe de marobe mihitsy a ny hetsika famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara de tondra tatitra samihafatsika akoatra ny fampitahorana sy fampiororona de miseho amin'ny endriny samihafa le izy any amin'ny faritra samihafa isehon'le izy de hoentitsika eo ny zava-misy tany Antsiranana satria mahasosotra mandreraka le izy amin'izay endrika fanaovana tsinitsinina mihitsy ny endriky ny tena fahalalahana izay na de fahalalahana ivory fotsiny ary ao amin'ny toerana manokana zay an'olo-tokana dia misy endrika zay fampiorororana ihany le izy amin'ny fihetsika ataon'ny eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny reo fitandrona ny filaminana moa zany tsy fantatsika ny hoe izy ny tena ao ambadika fa tsy maintsy misy ambadika daholo zany rehetrarehetra izany akoatran'izay ny tany fianaratsoa resahantsika eo rehefa aveo ny manodidina ny Antananarivo sy ny rehetrarehetra de anisy an'izay zay zany zavatra nitranga betsaka mbola azotsika resahana ny resaka andresahan'ny rina teo mikasika ny CSI ny resaka andresahandrina teo amin'ny recouvrement des avoirs illicites ny resaka andresahandrina teo amina resaka fifidianana any la Frantsa betsaka ny zavatra azo resahana mikasika izany rehetrarehetra izany ny resaka ny ampitan-dranomasina satria dia miverina aty amin'ny MCC na Millennium Challenge Corporation ny fanjakana malagasy efa tamin'ny 2024 no niarany asa tamin'izay ny MCC zany fony président Marc Ravalomanana misy hoe famatsim-bola samihafa tadiavina ao anatin'izay io famatsim-bola io de avy amin'ny gouvernement américain ary manana ny PDG zany MCC zany amin'izao fotoan'izao raha matoa ny PDG io MCC io ary manatena famatsim-bola ao anatin'izany Madagasikara dia ny filoham-pirenena mihitsy nandondom-baravarana tany satria rehefa any Amerika ihany de nandondom-baravarana efa niraisiny zany ary efa niarany asa taon'ny Millennium Challenge Contencu na MCA Madagasikara zay nahazo vola mahery ny 100 tapitrisa dollara ary tsaroantsika tsara mihitsy le hoe niraisina tao amin'ny Washington DC mihitsy ary reo mpianatra malagasy reo chief of staff ohatra mpianatra malagasy zany zay ministry ny vola tamin'ny fotoana tompo Lara Davidson Reparany Iajandrina Razafinjatovo ry Henri Roger Ranaiveson anisan'ireo crème malagasy zay tena niariny asa tamin'ny président Marc Ravalomanana nanokatra lalana tamin'ny fitondrana amerikanina ary nahazona ny fanampiana tamin'izany MCA zany fa rehefa tonga ny fanampana mpanjakana taty amin'ny 2022 de rava daholo zany rehetrarehetra izany raha ohatra ka malalaka ny fotoanantsika rehefa aveo de ho resahantsika zany hoendriky ny famatsim-bola sy ny fiaraha-miasa reo olona bevava manko fa tsy mila mpamajy vola no miazakazaka mafy amin'izao fotoan'izao tena mitady hirika mihitsiny amin'izay resaka famatsim-bola mpamajy vola zay satria efa bloqué le PM dia tsy maintsy karoka famatsim-bola eny ary ataontsika fampidirina fotsiny ny amin'izany rehetrarehetra izany fa efa eto akaiketo ny député Alain Ratsimazafy zay hiaraka amintsika ao anatin'ny ampaha-potoana zay hatrany 12 mahery kely any hoany député Alain miaraba tompoko ya miarabanao namana faniry ary mananitra ihany koa ny araba ho antsika manaraka ny fandarana rehetra amin'izao fotoana izao na eto toerana zany na ny velany etona moa de akasitrahana faniry ianao na akasitrahana manokana ianao namana faniry satria dia na de eo ara zay endrika tsy fahasalamana zay de noho ny fitiavana an'ity fandarana ity sy ny voaka malagasy amin'ny indrindra ihany koa ny hoe fampahafantarana ny vahoaka mahakasika na raha-pirenena dia tonga somatsara ianao ary arabaina tonga eto amin'ity plateau ny MPS ity izany tsy zany ihany koa dia amena kompatanana manokana isika any tokantrano tsirairay avy any anisan'izany ny any amin'ny faritra commune Ampahatrosy sy ny manodidina iny satria dia manaraka tsy tapaka ny fandarantsika zany vahoaka an'izany na mana faniry ary nametraka ny fanamarihana mihitsy ny hoe mba ome kompatanana kely eo zay aty amin'ny faritra Ampahatrosy ary torak'izay ihany koa ny any amin'ny commune Bemasoan Ritosy iny raha nisy ny fitsidiam-paritra zay natao tamin'ireo commune reo tamin'iny faraparan'ny herinandro iny zay mbola hidirantsika moa zany rehefa aveo ary
indrindrindra amin'ny hoe ireo zavatra fanamarihana samihafa sy fangatahana ihany koa ary taraina ihany koa azo avy amin'ireny vahoaka reny tamin'izay fionana tany amin'ireny faritra no tany saina tetseloha reny. Akoatr'izay araka nefa nambaranao teo dia ihanoka tanteraka ihany koa tsika ao anatin'izany hoe fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara izany, indrindrindrindra ny hetsika izay nitanterahana tany amin'iny faritra Fianarantsoa iny dia hoezahantsika ny mitondra n'izany loharanom-baovao zany ho an'ny vahoaka mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity. Eny ary député Alain Ratsimazafy aloha tsika andalo kely vetivety alohan'ny resantsika ny redynamisation zay nitanterahana tato amin'ny district zay nahalany anao de resaka kely tsika ny tany Fianarantsoa tany de misy lanonana roa sosona be zao nitanterahana tamin'ny faran'ny herinandro. Eo le lanonana zay nataon'ny RMDM fa eo ihany koa ny nataon'ny antoko Madagasikara. Ny RMDM sy ny antoko Madagasikara de sady manao an'izay fihetsehana ara-politika ho an'ny mpanohitra zay no manao ihany koa ny fameloma maso efa nambarantsika ombenombeny amin'ny hoe mihetsika ny antoko ary zay fihetsehan'ny antoko zay no mampanahirana ny sasany manelingelina ny sasany ihany koa indrindra ety anivon'ireo manohatra mpanohatra zany ny am'izay hoe fameloma maso ny antoko zay satria mahazo tanjaka zany ny antoko tiako Madagasikara sy ny fanoherana mihitsy amin'ny akabiany dia mitranga daholo le hetsika rehetrarehetra sy le fomba zany anaovana sankatsakana. Ny zava-dehibe aloha zany de hoe vita somatsara ny tany Fianarantsoa. Député Alain Ratsimazafy de mendrika angam'izay mba hitondrantsika fanadihadiana sy karazam-baovao samihafa ny anton'izany rehetrarehetra zany de hoe sady fisaorana no fanomezam-boninahitra no fankahirezana reo mpikatroka any amin'ny faritany Fianarantsoa zay navita ny adidy lehibe. Mbola tsy mijanona eo fa mbola hitoy raha nyhetsika any amin'iny faritany Fianarantsoa iny fa ataontsika hoe fampidiran'ny fanombohana daholo zany fa mbola ho avy manitsa be. Ho fampasahivana an'izay ngamba namana faniry dia angatahantsika ny teknisianina tonga dia andefa vetrany ny zavatra niseho tany amin'ny Fianarantsoa tamin'iny faraparan'ny herinandro iny zay niarahana tamin'ny RMDM. Voromaro ireo mpikatroka RMDM faritany Fianarantsoa androany fionana voalohany ho an'ny taona 2024 fotoana ihany koa izay nanararotana ny fampidiniana momba ny raharam-pirenena eto amin'ny firenena ankehitriny. Nambarany filoha lefitra nasionaly ny tivovonana ity avy ao amin'ny faritany ny Fianarantsoa nandrindra ny fandraisam-pitenenany sy ny fanokafana ity fotoana lehibe ho an'ny fanoherana eto Fianarantsoa ity fa tsy vahaolana ho an'ny firenena sy ny poniny Fianarantsoa ny fitondrana ankehitriny. Noho izany fotoana ifampidiniana sy ny fanambarana ny hery izao mba anorenana ho avy mamiratra sy firenena vanona. Mpandainga hitasika ny laingabeny, mpangalatra hitasika ny alatriny, mpamon'olona firy ny maty amin'izao fotoana zao hitasika daholo zany. Dikan'izany zany izy de fa sy magnaraka ny didy folon'Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra zany izy. Ke eto asika androany anovany tantara-pirenena sy mbola nisy amin'ity faritany Fianarantsoa ty maty mihinana veoveo. Fantatry ny Fianarantsoa fa sy azo hoanina zany veoveo zany fa efa tsy hitany hoanina. Dikan'izany sy mendrika amin'ny faritany Fianarantsoa zao fitondrana zao indrindra sy mendrika ho an'ny Madagasikara. Ka eto asika anome vahaolana hoe inona no atao. Ny ompanatanteraka tamin'ny fanentanana ho an'ireo vehivavy kosa ny afatra izay napetraka ny filoha lefitra regionaly ny RMDM avy eto Fianarantsoa. Nambarany famiteraka korontana ao anatin'ny tokantrano mihitsy ity fitondrana ity. Efa tsy misy raha manjary koa zao. Aza mamandromandro manangaretigny isika fa indrindra isika atao anatin'ny faritany Fianarantsoa. Agnay vehivavy mpitaha poketra, mpitahazona ny vola atao trano moa dia samba hitanay koa nanaovana anazy. Hafa ny vidin-dravatra androany, hafa ny vidin-draha raha piso. Koatra fotsiny nomeko eto. Na ny savony mariny sahanasa lamba koa raha indray mandeha isam-bolana. Efa zato, zao izay faharoany zato sy arivo, na arivo farany mora ny anankiray ny singany ray amin'izao fotoana izao. Samy teneny koa na ny PPN fa dia efa samy tariko an'iny koa fa mampiady amin'ny lilahy hoe fa lany sahady ve ny vola. Nefa ny raha misondro sanandro.
sana hita raha ohatra ny tehatra amin'izay ny ainako ny vary moa dia efa arivo ny kapoaka valonjato farany ambaniny hamondrina ny hery rehetra tsika rehetrarehetrarehetra amin'ny fanoherana ho amin'ny tsara fa tsy amin'ny fanoherana ho ratsy ka mba ho atsika izay mimpanohitra dia manome vahaolana isika hoe inona no atao fa tsy mety amintsika tsony izao zavatra ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao satria dia ny mameno ny paosy fanjakany baroa. Nahitana solotena avokoa ny distrika izay mandrafitra ny faritany Fianarantsoa nandritra ity fotoana ity. Tsy vita ny vava sy ny fimenomenomana fotsiny nefa izao zava-misy izao fa mitaky andraikitra avy amin'ny rehetra ho iatrany ny afatra nandritra ity fotoana ity dia ny fanetsehana ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina mba hijoro ho an'ny firenena manoloana izao loza miantra amin'ny vahoaka malagasy izao. I fanazavana rososina nentin'ny vice-président national ny RMDM avy any amin'ny faritany Fianarantsoa dia samy narahantsika teo izay mitantarany amin'ny hoe tsy maintsy mijoro ho an'ny vahoaka zany ary tsy maintsy milaza ny zava-misy dia nitondrany ohatra teo le hoe nihinana veoveo moa zany ohatran'ny hoe ovitany moa zany sa inona ny fiantso azy zay nahafate nidiran'olona nahararian'olona maromaro zany satria tsisy intsony le hoanina io le nytenen'ny député Rambo teto hoe efa mihinana tsy fihinana le vahoaka malagasy kanefa na le tsy fihinana ara efa manansarotra le izy fa le tsy fihinana mihitsy indray ny tena nohanina zany tany amin'izany faritany Fianarantsoa zany le veoveo tena betsaka ny narary vokatrizay satria lasa nihinana pozina zany le vahoaka satria tsy mahita rapaka tsy mahita ho raisina tsony ary zay ny tokony hoe hijoroana satria hoy ny vice-président national Taberirandriamanantsoa amin'ny RMDM dia hoe tsy mendrika ny faritany Fianarantsoa sy tsy mendrika any Madagasikara zao fitondrana zao zava-dehibe zany ny rem-pianakaviana hitantsika teo izay mpikatroka an'ity Madagasikara ary anisany efa tompon'andraikitra teo aloha avy amin'ny faritany Fianarantsoa dia niresaka mihitsy ny amin'ny hoe tena na ny vary aza dia fa tsy zaka satria 700 ariary ny kapoaka misy 10 ariary zava-misy zany fa tsy hoe forontsika araky ny teniny ary mila n'izay tena fasahina sy fijoroana zay reny zany dia mila kapitalizeny reny hetsika rehetrarehetra reny ary ny fandehanana manantona eny fotony ohatran'ireny député Alain Tsimazafy dia asa iny le mpikatroka any fotony zany sy ireo tompon'andraikitra ny fotony milaza ny marina zany satria mba rassuré izy ireo ny amin'ny hoe misy tompon'andraikitra misy tonga manantona antsika ary manokatra ny vava manainga ny tongotra ary mampisaina ho any rehetrarehetra zany ao anatin'izao hoe fahasairanana sy fahantrana tsy tanono izao toy an'izay namana faniry dia etona moa no hitondrana ny teny fisaorana ho an'ireo tompon'andraikitra ao anivon'ny RMDM izay hivondrona ny antoko politika maro izay nidina tany toerana satria anisan'ny zava-dehibe ny fidinana ifotony amin'izay fienoana sy ny fahitana ny zava-misy ny foton'izay amin'ny zavatra iainan'ny vahoaka anisan'ny hitantsika taratra teo ihany koa na manafaniry zany hoe fahavitrihan'ny olona mamonjy ny fionany zany na dia maro amin'izy ireny ara no nandeha lalana lavitra misy ny antongotra ny avany amin'ny commune sy ny fokotany maro samihafa hitantsika fa mendamembavy ny vahoaka ny Fianarantsoa zany nanatona namonjy an'ity fionany ity dia halala ny zava-misy marina ary hitondra ihany koa ny hoe taraina zany avany amin'ny faritra misy azy mba hahafahan'ny mpitatana ao anatin'izany RMDM zany mijery zay fomba hitondrana n'izay tenin'ny vahoaka zay eo anivon'ny fitondrana mpanatateraka hitantsika tamin'ny alalan'ny sary teo fa nahitana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika na Ambohidratrimo Andriamatoa Mamirabenirina ny solotena ny solombavam-bahoaka izay nidina tany toerana niaraka tamin'ireo birao politika nasionaly ny atokotika Madagasikara sy ny avy eo amin'ny RMDM izay nahitantsika ny ray aman-dreny vice-président teo reny fionan'ireny mantsy no ahafahantsika zany mifafitafa sy mandray ihany koa ny hevitr'ireo vahoaka ny foton'ireo ary eto zany dia mifanometanana andrehetra araky ny hoe vondronana politika maro ny ao anatin'ny RMDM miona sy mifampizarana zay zavatra misy iainan'ny mponiny zay ndray mpianakaviana tatsika teo fa tena ao anatin'ny atitsaina zareo amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro no ny fiakarany ty vidim-piainany ity hitatsika nefa namana faniry fa
asa tao anatin'ny herinandro monja ny teo anivon'ny fitondrana mba hoe nisy fivoriana ary nametrahana ny atao hoe prix plafond zay napetraka ireo kanefa de tsy nisy vokany loatra tety anivon'ny fiainan'ny vahoaka zany dia ankehitriny de to mangina sahady ary tsy misy a lay tena ihetsika amin'ny vantana zay am'izay hoe fandrindrana ny vidin'entana ny toeran'izay any amin'ny tsena rehetra eny zany fa toan'ny maly ihany ny androany zay zany no ahatsapahantsika am'izao fotoan'izao fa tsy misy zavatra ho atenain'ny vahoaka amin'ity fitondrany ity fa to fisehosehoana no any misy fa any am'le tena hoe fandraisana andraikitra zay mipaka sy mamaly ny filan'ny vahoaka ifotony zay hitatsika fa ao anatin'ny ahonanana am'izao fotoan'izao hitatsika fa ao anatin'ny hoe vahoaka mihinana an'zany zavatra tsy tokony ho fihinana zany ange efa tena mahamenatra ary ny firenetsika nefa dia zany no lalana hitan'ny vahoaka sisa amin'ny hoe inona zay zavatra hafen'ny kibony satria tena latsaka katerena loatra maro ny very asa ary betsaka ihany koa ny atao hoe olana maro samihafa mitrangina anivon'ny fiarahamonina na ny sehatry ny tsy fandripahalemana zany na ny lafiny ara-tsosialy samihafa zay hita fa mikirotana tanteraka ary tsy misy filaminantsaina intsony eo anivon'ny tokantrano am'izao fotoan'izao fa to adi-tsaina lava no hita ary atao hoe mandritry lavoloha na ny amin'ny alina ara zay fotoana tokony akaina aina na ataontsika hoe akana sasatra zany dia tsy tonga am'izany tsony ny renim-pianakaviana sy ny ray-pianakaviana fa ao anatin'ny hoe tsy fahitana torimaso noho ny adi-tsaina amin'ny inona ndray no hitranga rapitso ary inona no sakafo hoaniny ao atokantrano rapitso de zany rehetra zany no mahatonga ny rodiben'ny mpanohatra am'izao fotoan'izao na ny RMDM midina ifotony ary manao ihany koa ny fanetanana ny vahoaka ary mampatsiahy fa tsy mendrika ny vahoaka malagasy tsony raha ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao fotoan'izao na mafa ny hevitr'ireo mpanohana zany ny RMDM no renesitsika ny antony amberimberenina atsika n'izy ity de raha tsy mazafy de misy ny nahita ny vavao tamin'ny MBS fa misy ihany koa raha tsy nahita fa ato anatin'ny miara-manonja no andefasantsika izany fa ny zava-dehibe de hoe feno hevitra marobe zay nivoaka tao anatin'izany feonan'izany de misy amin'izy ireny mbola maniry moa zany hoe ho avy hiaona amintsika zany ary hiakatra hitafa mivatana eto amin'ny fandarina de ho raisina tanandroa amin'ny fotoana zay mahamety izany fa ndelo mba atonga antsika zany hoe maharaka tsara ny zava-misy satria efa saika ny faritany rehetra mihitsy zany no mihetsika am'izao fotoan'izao dia ho renesitsika ny hevitra ireo mpanohana pakasitraka ary namaly antso zay fiaonambe ny RMDM tao fianaratsoa zay onta tanteraky ny tany am'izao fotoanan'izao satria gn'antony olo sy tokony tondra anazy mitondra anazy ka da aisaky gn'anjary ny gn'ara-ekonomia zakaina teo igny me mihidina lasa kakadika asika an'izao gn'anady tiky sy hoela gn'ana fa atao foifoika avao gnongotra raiky izy efa agny asika ny batagny raiky da miala izy aza madigny raha ela sady tsy masahia efa tsy mandady tsony zahay fa mitrosina amin'ny tany ny distrikany Kongo amintsika miresaka sao koa miangavy atsika re mangataka tanandroa milela-paladia atsika ato anatin'ny fanoherana re mba tsy ametraka ny fitondrana io itsony ao amin'ny toerana misy azy io fa raha tsy zany rava tanteraka ny distrikany Kongo BDB isan'ny BDB suppléant mpampianatra suppléant reny any amin'ny distrikany Vohibato mbola BDB reo mbola tsy recruter inona zava-misy efa 10 volana raiky amin'ny 10 volana tsy mahazo fanampiana avy amin'ity fanjakana misy aty nefa dradradraina ny hoe 0 ariary ina avy eo am'izay le mpampianatra mitady sakafo ho an'ny fianakaviany satria manambady amanjanaka reo tavelany iny ny fampianarana tsy omena tsiny reo fa tsy maintsy mivela salan'ny olona aby ny lalany moa tena zava-do zany fa tena fa trobaka ny lalana simba ny lalana laka misy ny tanina taratana-pano masoa be fianaratsoa mahaditra indrindra fa makany voamarina lamosina iny
tena enjana zany lalana zany ataontsika hoe santiona ny faneho-kevitra zany reny telonetsika reny de te alaina tsy mba zafy raha miresaka moa zany tsika hoe faritany fianaratsoa de fantatsika fizarana toerana roa zany de eo le hoe atsimo atsinanana fa eo le hoe fianaratsoa zay aty amin'ny faritra voany zany rehefa miresaka faritra voantsika dia misy ny Otomatsiatra sy Amoromani fa rehefa miresaka le atsimo atsinanantsika de fantatsika misy lay Vatovavy de misy Fitovonany de misy lay atsimo atsinanana reo rehetrarehetra io zany samy nahatonga soliteny satria faritra 5 zay resahako zay samy nahatonga soliteny zany nandritran'izay fionambe nataony RMDM zay ohatran'izay fomba fijen'ny olona ary ny fahasahiana sy fijoroana miteny tahaka an'ireny na nataondra Matoa-Peterasoa na netin'ireo mpanetana samy hafa avy any Vohibato ohatra sy le netin'ireo avy any Vohipainteo dia manamarika ny amin'ny hoe tsy rariny ary tsy azo ekena itsono zao zava-misy zao zany moa zany de eo amin'ny fomba faneho-kevitra fa ny amin'ny hoe ohatrohatry ny ahoana ara ny fomba hijoroana sy anatanterahana zany dia samy manana fomba fijeriny ny rehetra ao anatin'izany fa netitsika izay faneho-kevitra zay deputé Alain Ratsimazafy hita taratra tokoa moa zany fa hita hoe avy any amin'ny faritra samy hafa reny olona satonany mitondra ny hevitra teo reny ary samy mahatsapa ny tsirairay fa tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ny fitantanana nyty fireneny ity amin'ny lafiny ekonomia ozy izy teo na ny ara-teo karena zany dia napetra ny tsara ny hoe tena latsaka akady ny toe-karentsika malagasy zay raha ny taremarika amin'izao fotoan'izao de efa miiba 700 zany taux de croissance eto Madagasikara zany hoe tena midina tanteraka amin'ny niveau 0 zany ny toe-karentsika faharoa manakaraka an'izay de efa todina sy maika reo vahoaka ny amin'ny faritra ny fianaratsoa iny hoe aza madiny raha ela ozy izy zany hoe tsy tokony hipetrapetra-potsiny tsika fa aoka handray ny andraikitra tandrifa antsika tsirairay avy am'izao tsy fetezany raha-pirenena eto amintsika zao aokotsika samy ijoro ary anisany efa satonany netiny reny olony reny zay fijoroany zay ary zahay eto amin'ny fandarana miara-manonja de fantatsika tsara fa isan'andro de mitondra am'izay fitarainana avy amin'ny vahoaka zay ary mijoro ho fiarovana ny vahoaka malagasy ho amin'ny tombontsoa imbona ny vahoaka malagasy fa tsy avelatsika ho potika ty fireneny ity fa handehtsika ijery zay fomba rehetra ahafahantsika manova ny tantara ary ahafahantsika ihany koa mametraka an'izany hoe tena fitondrana tsara tantana makany any mangarahara ary tena mikatsaka ny tombontsoa imbonana miroso amin'ny fampandrosoana ny firenena satria dia zay no andrandrain'ny malagasy amin'izao fotoan'izao mitrosina amin'ny tany ozy izy ny distrika ny Kongo fantatsika fa izany mitrosina amin'ny tany zany de mety isy ratra sy fery azo avy amin'izany zany hoe maratra ny vahoaka amin'izao fotoan'izao amin'ny adi-tsaina samy hafa efa nambarantsika teo mifetrehana ny vidim-piainana zay tsy olazaina antsony ary hitatsika fa ny solotenan'ireo mpampianatra any amin'ny faritra iny zany zao teo de nanambara hoe 10 volana ozy izy tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana ka anika lasa mitady vola zany any ivelan'izay tontolo ny fanabeazan'izay ny mpampianatra satria tsy manako hoanina nefa de fantatsika tsara fa ny teti-bola ho an'ireny ministera tsiray aby reny de mandalana ny ivony anteny miaram-pirenena ary efa nisy ny fankatoavana tsy manam-bola raha ve zany ny fanjakana matoa tonga am'izany olana samy hafa zany am'izao fotoan'izao sanakaiza le vola tsika zay le vola am-bahoaka zay farita ny teti-bola mpanjakana ary tokony andeha am'izay lalana hoe famatsiana andreny sokajy ny fanabeazana zay nasiana fanamarena teo zay 10 volana kosa ve izy no tsy handray ny atao hoe fanampiana na ny subvention io moa zany de am'ireo mpampianatra frama namana faniry no tena ahitana an'izay misy ireo mpampianatra frama subventionné ny fanjakana ary misy ireo tsy mahazo an'izay subvention zay na le hoe non sub ozy izy tsika ka ireo lefa pisitraka an'izay subvention zay zany le mpampianatra frama reo dia 10 volana tsy mandray an'izay fanampiana avy amin'ny fanjakana zay de mety zay any antsika amin'ny toerana ny anareo nivon'ny mpanatateraka amin'izao fotoan'izao raha tsy mandray an'izany
tamin'ny karamana karama zany ao anatin'ny folovolana ahoana moa tsy hitroatra le vahoaka amin'izay tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mandrindra an'izany zavatra zany satria tsy tokony ho sarotra ange zany a satria zavatra efa fandrain'ny olona isam-bolana na isa-telo volana kanefa dia amin'izao fotoan'izao dia amam-bolana maro no tsy sitrahany an'izany ataoko fa manaitra ny fitondram-panjakana tsika indrindra eo anivon'ny gouvernemanta izay miamanokana amin'ny sehitry ny fanabeazana jereo re fa tena mijaly ny mpampianatra eto Madagasikara ary raha izao sanatria no mitohy dia tsy ahita vokatra tsara kory isika malona an'izany fikolokoloana n'ireo taranakitsika ireo amin'ny sehitry ny fanabeazana. Ny fanabeazana zay nresahan'ny député Alain izay fa raha ety amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansany dia fireny tamin'ny fananenandro teo reny na hitsahatsika ny hoe ahoana ny fomba hitraiten'ny fanjakana ny atao hoe mpampianatra mpikaroka mpampianatra ahoana ny mba politika ny fanjakana hieritrretana zany no tontolo ny fampianarana ambony raha ohatra ka ny mpampianatra zay mpikaroka mpampita fahalalana mpanabe mijery ny voka-pikarohan'ireo mpianatra zay mandalo eo ambany sokan'ireo mpampianatra mpikaroka reo no ohatran'ireny ny fomba traiten'ny fanjakana azy mandeha moa zany le hoe université maty de hitantsika eo ny votoatiny sy ny mety holanjan'izay fa ny alefantsika eto indray député Alain Ratsimbazafy ho antsika ampijery mpanaraka ny fandarana ny mpiaino dia ny fehi-kevitra satria amin'izay alemo amin'itony fiainam-be itony dia tsy maintsy misy foana ny dinika samihafa dia avy eo mamoaka fehi-kevitra ny teto Antananarivo efa nisy ilay fehi-kevitra nasionaly tamin'ny 23-24 juillet zany le tetsy amin'ny bypass teo amin'ny espace relation zany ny tany Toliara efa nisy, ny tany Morondava, ny tany Atsirabe efa nisy ny tany asa izay Tomasina ve efa nanatanteraka an'izany fa hitantsika indray zany ny tany Fianaratsoa de ho renesitsika zany ny fehi-kevitra zay novakiny ireo mpikatroka zany manoloana ny fiainam-be ny RMD miny zay tena zava-dehibe ho isika satria Fianaratsoa somary hoe tanàna mangatsiatsika izy mangatsiatsika nytitsika tenenina eo amin'ny lafin'ny toetrandro fa eo amin'ny lafin'izay hoe fa ny ho-kevitra zay ihany koa satria noezahana mihitsy no mpiretina reo vahoaka zany fa izy ihany koa rehefa tonga ny hafanana de mafany Fianaratsoa hoenotsika hoe ahoana ny fomba fiadi-kevitra tao ary namoahan'ireo mpikatroka sy ireo namaly ny antso izany fiainam-be ny RMDM zany tao Fianaratsoa ndahoary tsapa miaraka rehetra nanaiky parti azo hidivirana ny fanaovana concertation nationale ka andinihana nyreto lohahevitra manaraka ireto ara-sosialy sy ara-toekarena midangana ny vidim-piainana noana sisahirana ny vahoaka siva ny fambolena tsy anasa ny tanora manjaka ny ty fandriam-pahalemana siva tanteraka ny lalana miasiva ny kalitao fampianarana ary ahina ny hoavy zaza malagasy zay andro ny firenena rampitso tsy misy nitsony ny tambo karama ka lasa mitady asa hafa ny mpampianatra dia tavela ny zaza malagasy eo amin'ny ara-politika tsy maleo tena ny CNI tsy mangarahara ny fifidianana manjaka tamperaka ny halabata tsy mangarahara ny resaka fananantany eto Madagasikara feny ary tsy mantsirisoana ny fanaovana concertation nationale ary hanampy sy andray anjara mavitrika amin'izany ny zanaky ny faritany Fianaratsoa mila fandraisana ndraiky tao anatin'ny fotoana fory hamonjena ny vahoaka amin'ny lafiny ara-sosialy sakafo asa fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa tena izy sy ny fametrana lalàna ny feny fanorenana sy ny antoko politika eto Madagasikara takina ny fanavaozana ny rijam-penidalàna mifehy ny fananantany eto Madagasikara.
Hitatsika am'ireny moa zany a fa tena mahatsapa izay ataontsika hoe fahampitehan'ny fireneny zay a ny tany amin'iny faritra Fianarantsoa iny. Efa nezahana natao tao anatin'izay feikevitra zay a araka ny fanambarana zay nataony solotena teo no hoe ny fahampitehana raha tsaokevitra zay nivoaka teo zany amin'ny hoe tsy maleo tena ozy izy antsenia ary hita ihany koa fa misy gabraraka any amin'ny lafin'ny fitantanana n'izay sehatra ny fifidianan'izay a ahina ny mety isinyny aiazany amin'ny voka-pifidianana eto Madagasikara raha tsy tsapa atao ihany koa fa ny vahaolana ozy zareo avy eo amin'ny faritany Fianarantsoa de tsy misy afa-tsy ny fotoanan-doha pirenena ihany. Io moa zany de apetraka foana io amin'ny tsika mpitantana amin'izao fotoan'izao ny hoe mba ahafahantsika manala ny aia amin'ny lafiny ara-pifidianana mialoha sy mandritra ary aorinan'ny fifidianana dia tsara raha miroso amin'izany fotoanan-doha pirenena zany tsika. Ny feikevitra rehetra mivoaka isaky ny faritany araky ny efa nolesahana teo ny hoe teto amin'ny faritanina Antananarivo zay natao teny amin'ny bypass torak'izay ihany koa ny tany Tamatavy ary hitatsika ty ny aty amin'ny faritan'ny Fianarantsoa dia samy mangataka an'izay fotoanan-doha pirenen'izay avokoa ny rehetra mba ahafahana mamaha reo teboka zay mety ampifanolana indrindrindra ny amin'ny lafiny fifidianana izay. Ao zany a ny fandinihana ohatra ny lalàna amin'ny feny fifidianana satria teto amintsika nge hatramin'izay a dia ahitana olana mahakasika an'io sehatra ny fifidianana ary ny krizy rehetra ny fandimo teto hatramin'izay dia io sehatra fifidianana io. Zany hoe ilaitsika ny mametraka ny fangararana amin'izany lafiny fifidianana zany. Mianga avy any amin'ny lisam-pifidianana io zay hitatsika amin'izao fotoan'izao raha hoan'ny eto Madagasikara dia tsy mbola manana tena finiavana mihitsy ny fitondram-panjakana ny anao an'izany hoe refonte électorale zany na ny tena hoe fanisam-bahoaka ifotony na dia voalazan'ny lalàna manan-kery eto Madagasikara ary zany. Hitatsika amin'izany fa io fitondram-panjakana misy amin'izao fotoan'izao io dia manitsakitsaka na manao tsinotsinona mihitsy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Ahoana moa ny anarahan'ny vahoaka anao zany? Ianao zay tompona andraikitra voalohany aza tsy miraharaha ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Anisan'ny didiny lalàna ny fanaovana an'izany refonte zany isaky ny 10 taona ary ity taona 2024 ity ny faraparany 2024 raha marimarina kokoa no tokony efa nanomboa ny fitondram-panjakana an'izany fanisana ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao zany. Ho anay eny anivon'ny parlemanta dia somary variana ihany satria dia raha ny teti-bola antsika amin'ity taona 2024 ity izay nolanina tamin'iny faraparany ny taona 2024 iny de tsy ahitana taratra an'izay hoe teti-bola atokana ho an'ny refonte zay. Ny fanjakana malagasy ve de tsy manana finiavana tanteraka tokoa ao anatin'izay refonte zay sa mbola iandro vola ho azo avy any ivelany na ihany koa volantsika eto toerana izay vao ijery sy anaraka an'izay lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany baraingo amintsika zany amin'izao fotoan'izao. Isy moa ny fitaom-pivoriana zay voalohany amin'ity taona ity namana faniry fivoriana ara-potoana zay atrehan'ny solombavam-bahoaka izy io amin'ny talata voalohany volana May ho avy zao zany hoe marimarina kokoa dia amin'ny 7 ny volana May ho avy zao zany ny fisokafana zany fitaom-pivoriana ny anteny mera rototo zany andinihana indrindrindrindra zany hoe teti-bola-panjakana ka hojerena akaiky eo amin'ny mpanaramaso ny asan'ny gouvernement tan'ireo parlementaire rototo reo no hoe manana finiavana ve fitondram-panjakana raha metraka ny teti-bolany ao anatin'izay fanaovana ny lisam-pifidianana refonte izay na le tena hoe fanaovana fanisana vaovao mihitsy ho an'ny mpifidy eto Madagasikara. Satria raha sanatria ka tsy hita taratra zay ao anatin'ny teti-bola de hitatsika miharihary zany
ny fanitsakitsahana kitsirano lalàna velona eto amin'ny tany firenena zay ninino ny fitondram-panjakana ho tanterahana io teti-bolo io zany a zay asipantsina ao anatin' zany fivoriana ara-potoana ny sombavamboaka zany no afahantsika mamaly an'izay fanontaniana zay voalaza teo ihany koa namana faniry a fa ao anatin' zany fotoanan-doham-pirenena zany a dia tokony hojerena maky aho izy ireo pikatroka tany amin'ny faritany Fianarantsoa iny a ny famahana ny olana ara-tsosialy indrindra ny sakafo satria tena ao anatin' zany tsy fampitsakafo zany a na tsy fisitsakafo a ny vahoaka eto Madagasikara eo izy izy a ny tokony hikatrahana ihany keo vahaolana maharitra ho amin'ny fanomezana asa ho an'ny rehetra zany indrindrindra ny tanora satria de hitantsika fa maro ny tanora no lasa mivenjivenjy fotsiny mitaingy tamboho isitsika ny akamaroan'ny tanora am'izao fotoan'izao kanefa de zao fitondrany zao anisan'ny lokaloka am'zany fanomezana asa ho an'ny tanora zany a aiza izy am'izao fotoan'izao ary ny sehitry ny fahasalamana zay tsindriny lay fekevitra ihany koa fa anisany zay zava-dehibe tokony hojerena akaiky satria efa tsy takatry ny malagasy tsony zany hoe miditra eny amin'ny hôpitaly zany raha andeha hitsabo tena ary tsy misy maniry an'zany hoe tsy salama zany tsika fa mangataka amin'Andriamanitra mba hanana fahasalamana isan'andro fa efa tsy zaka ny vahoaka tsony nandeha hividy fanafody ny fanjakana moa milazany hoe mandray an-tanana am'ireo karazana aretina vitsivitsy zay ny anivon'ireny CSP2 sy ny sisy ireny a fa misy ihany koa nefa ny aretina zay tsy vita n'ireo karazana fanafody a zay sitrahany vahoaka ny fotony ireny ka tsy maintsy hojerena eny anivon'ireo mpivarim-panafody hafa zay fantatsika tsara fa nividy mpanafody am'izao fotoan'izao de tena lafo de lafo nefa fa efa mividy malagasy a de hitatsika fa tsy mifanaraka am'izany rehetra zany ary raha fiezina izay nambara rehetrarehetra zay a de mba hahafahan'ny firenentsika miroso amin'ny fampandrosoana ahafahan'ny firenentsika mandeha am'izay filaminana mialoha sy mandritra ny fifidianan'izay dia lalana tokony izorany ity firenena ity ny fampidiniana eo amin'ny latabatra boribory zany a mahakasika an'izay tontolon'ny fifidianana zay satria ao ihany no hita fa olana goavana am'izay sehatra hoe mampikorotana ny firenena zay a dia tokony ayandray lesona ny fitondram-panjakana efa mitarika na manolosokevitra ny ety anivon'ny fanoherana am'izay lalana tokony ho ale zay a mba hampilamina ny tany sy ny firenena dia tenaina moa zany fa isy mienotsika ato anatin'ity fandarana ity ary mba ho raisiny eo anivon'ny fitondram-panjakana zany sosokevitra zany satria na izy eo anivon'ny fitondram-panjakana zany raha nanana ny eritreritra ny ampifidy an'ireo diaspora ny ivelan'ireo a de tsy maintsy hikitika an'izany hoe lalam-pifidianana raha ny lalam-pifidianana misy eto amintsika am'izao fotoan'izao dia tsy ahafahana velively mihitsy ampisokatra borao-pifidianana any ampitan-dranomasina dikan'izay tokony hanampy azy hanampy an'ny mpitondra eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao fotoan'izao ary zany sosokevitra andinihana ny lalam-pifidianana eto Madagasikara izany miandry moa zany tsika namana fanisy satria efa natao iny a ny dinika savaranonando a izay nahitana an'ireo hery velona maro samihafa antoko politika maro samihafa izay niona tery akoron-drano zany tamin'ny volana avrily teo a tany amin'ny faharoapolo ny volana avrily teo iny a nahafahana zany nijery ny akapobeny hoe inona aby a ny loha hevitra zay tiatsika ho resahana ao anatin'izay fotoanantom-pirenena zay natsona moa le izy hoe dinika savaranonando a mitondra atsika makany amin'ny hoe tena dinika nasionaly ahafahany rehetra mamakafaka atsipiriany an'ireo zavatra zay mety ahitana teboka manahira na mahakasika an'izay lalam-pifidianan'izay de mba ho tenerana ary ekeny rehetra ny lalàna mifehan'ny fifidianana ho aroso eto amin'ny tany sy firenena ho amin'ny fifidianana rehetra izay a ho avy eo iny ary fa eto ndraytsika de verina mihitsy am'le
fiaonana faharoa zany tany Fianaratsoa zay niaonana tamin'ny mpikatroka tiako Madagasikara de tonga de arahantsika avy hatrany fa milomamaso vity ny RMDM sy ny hevitra politika sy ny fanoherana fa ity indray de raha tokantrano ny antoko tiako Madagasikara de fa milomamaso de arahantsika indray no hevitra fototra zany sy ny fiaonana zay feno fifaliana tao anatin'izay hoe famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara mbola faritany Fianaratsoa zay itondrantsika kokoa satria manaraka mihitsy zareo am'izao fotoana zao de mandefa message amintsika hoe tena mahafinaritra tena raisinareo zava-dehibe mihitsy lay toerana misy anay aty de ozy tsika hoe tena marina zany satria ny hetsika tahaka izao de mila an'izay hoe fanomezana fankaherezana de hoenotsika indray raha fijoroan'ny team Fianaratsoa. Feno ny efitrano izay nanaovana ny famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara teto Fianaratsoa androany nampiseho fahavononana tanteraka ny mpikatroka ary profo mivaingana ny fahafeno ny efitrano tahaka izao fietsika izay mampiseho ihany koa fa miverina tanteraka mamondrona ny heriny ny antoko ankehitriny tazana nandritra izany avokoa ireo génération izay nifandimby no mafisin'ny sekretera général ny antoko tiako Madagasikara fa tanjona iraisan'ny rehetra dia ny fivondronan-kery mba anarenana any Madagasikara sy ny fanavotana ny vahoaka malagasy. Ny fandresentsika de azadino ny fandresentsika de fandresena ho an'ny vahoaka malagasy atraiza ny fari-piainan'ny olona atraiza ny fomba fiainan'ny olona na ny lalana nakaty aminareo tamin'ny fitondran'ny antoko tim zany aiza izy zany zao ao anatin'ny heritaona sy tapantsika de hiatrika zava-dehibe fanamby anankitelo ny voalohany de nataontsika teo ny concertation nationale io dia amahana ny olana maika ho an'ny vahoaka malagasy ary amahana ny olana mahakasika ny fifidianana satria tsika hiatrika fifidianana. Ny faharoa de hanao anniversaire ny tim isika hitetezantsika faritany zany fa na zany naty zany betsaka ihany koa ny olona voafitaka tamin'ny fifidianana fa mpanantenana zavatra maro samihafa vokatr' zay fisafidianana diso zay na zay safidy diso zay de tadiofa fa niena tena fa nitanany rambony zao ny firenetsika zay tena andeha nakaty tena nijala mihitsy tamin'ny lalana aiza ny lalana tamin'ny fitondran'ny antoko tim ny olona zao betsaka nefa tsy misakafo intelo isan'andro tsony. Nandritra ny fandraisam-pitenenany kosa no nanamafisa ny sekretera général faharoa ny antoko fa tokony ivondrona ny mpikatroka anarina ny lesoka rehetra mba ahafahana manatratra ny tanjony. Nitondra fanazavana momba ny resaka famelomamaso kosa ny mpandrina nasionaly ny antoko nandritra izany nisy ny fampifanana izay natao nandritra izany izay natao ny filoalefitra nasionaly ho an'ny mpikatroka fiofanana izay nampafantarana ny tanjony antoko ny targetra ary ny ezaka efa vitan'ny antoko teto amin'ny firenena fahombiazana no azo ho an'ny antoko tiako Madagasikara teto Fianaratsoa ho an'ny androany. Zava-dehibe mihitsy zany ary ny Fianaratsoa moa zany resantsika teo de ity fidirany président Marc Ravalomanana tao anatin'ny antso antariby mivatana ity no amaranantsika ny ditany Fianaratsoa tena nataontsika mihitsy namerenana an'ireny vaovao reny satria miandry ihany koa ny faritrafa miandry mahajanga miandry antsiranana miandry toerana zay tokony mbola ho lalovany biro politika tokony ho lalovan'ireo solomavomboaka tokony ho lalovan'ireo regtima distima zay fa miomana fantatra amin'izao fotoana zao ka izay zany no antony nandefasantsika ireny mba ahafahany sasany manao ihany koa ny fanomanana samihafa amin'ity fandalovany antoko tiako Madagasikara indrindra ihany koa ny RMDM zay tsy afa-misaraka amin'ny antoko ao anatin'izay fanoherana izay dahoara hoenotsika ny hevitry ny filoha Marc Ravalomanana rehefa niditra mivatana tamin'izany fiaonambe ny antoko tiako Madagasikara tao Fianaratsoa zay. Dia miarahaba anareo rehetra salama tsara daholo dia efa nisy délégation nalefa any ary ny afatra omeko anareo dia
tsy maintsy atao zay ampikamana antsika rehetra ampivondrona antsika rehetra mba hahatonga antsika anana ny hery sy tanjaka indray ary mba ahafahantsika andresy ndresika nanao mivantana izy ireo aho mba ahafahanareo mahatoko tsara fa tsy manadinana anao data fa mbola vonona hatramin'ny farany ary tsy maintsy ame vaolana zay natao hoe tonga miaraka ny fanombohana fa miasa maraka ny tena fahombiazana de zao koa tiako fantatra anareo fa reo namantsika taloha reo zay tonga miverina indray raisika atanandroa izy reo ary de tena mifampiresaka tsara aza matahotra anao fa nampifiany data de samy tena Andriamanitra momba antsika mandrakariva Andriamanitra. iny ary iny no anakatona atsika ny ridoan'ny fianaratsoa de miomana indray zany ny faritra hafa ny district hafa fa andalo any amintsika zany re tompona andraikitra samy hafa ao anatin'izay fanetsiketsehana zay ary fizaramba-vao sy fampisehoana ny fahasahina zay fa tamin'ny faranenandro teo de Pitialain Ratsimbazafy alohan'ny hitondranao ny fanazavana ihany ko satria ianao ihany ko de nanao taty amin'ny district anisy anao de nisy ny fanatanterahana fivorina no tanterahana reo mpikatroka ny antokotiko Madagasikara tany Antsiranana tany de rehefa natao ny fionana dia nisy ny tanora nisy ny vehivavy nisy mikatroka avy amin'ny distima de atao amin'ny Magrone nanatanterahana azy tamin'ny faran'ny herinandro fa rehefa nitanterahana izy ary nisy fanambarana kely resahana izy ireo ny amin'ny hiatsony izy ireo ny filomaraka Ravalomanina ho candidat ho filoam-pirenena ho amin'ny fifidianana ho avy eo taky ny tany Sainte Marie ihany ko nanao an'izay fanambarana zay niantso ny filomaraka Ravalomanana ny tany Sainte Marie ny amin'ny hoe mba ho candidat amin'ny fifidianana ho avy eo fa ny tany Antsiranana dia nahazo convocation na fampiatsona teo anivon'ny mpitandro filaminana ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara tany Antsiranana de tamin'ny sabotsy teo zany nanomboka tamin'ny 7 maraina de anampetsona izy ireo de gaga ny rehetra fa ahoana ary zany tao amina toerana manokana zay enceinte privé no nanaovan'izy ireo zay fanambarana zay tsisy fivoahana an-dalambe tsisy fampiororona tsisy famomezana fepotona raha ohatra ka zay koa ny atahorana le fitondram-panjakana ny toerana ary tsisy ihany koa fioara-pefy ny am'izay mety teny mety misy fiantsina tamin'ny nataon'ireo mpikatroka ny antokotiko Madagasikara fa de nampiatsona izy ireo tao anatin'izany fijoroana hanao redynamisation zany anisan'ny zany ihany koa ohatra ny nidonira ny vaovao azontsika fa rehefa tonga tamin'ny sabotsy maraina dia mpitarika amin'ny rahalahy no fantatsika zany fanatsona tao anatin'izay fiatsony mpitandro filaminana tao amin'ny Camparda zay zany fa rehefa nydinena fa hoe inona ny tao ditriny hoe filazana indray fa hoe mila mangataka lalana rehefa hanao fietsiketsehana sahala am'izao de sahiran-tsaina ihany no hoe rehefa ohatriny ahoana mila mangataka lalana ary rehefa ohatriny ahoana ny mety le izy satria de tao aminatina toerana enceinte privé no nanatanterahana azy tao amin'ny Magro Antsiranana nambaratsika teo zany ary de ohatra ny fanambarana rehetrarehetra zo sy feno ary zay nge ny resanina lampandreny manana zo hanao fivorina manana zo hizara vaovao ihany ko ny olombelona ary manana zo hanangana fikambanana mazava ho azy misy ny fikambanana politika amin'ny alalany ny antokotiko Madagasikara de rehefa zoina zany zany adevitra rehetrarehetra zany de hoe nitahotra amin'ny be indrindra satria mihetsiketsika manao zavatra le antokotiko Madagasikara fa iza moa tsy mahafantatra fa manao hetsika ihany ko ny antoko TGV na ny RD tany am'izany faritany na Antsiranana zany ary iza moa tsy nahafantatra fa nisy ministra anatin'ny gouvernement tonga tany am'izany faritany na Antsiranana izany malalaka am'izay tiany vezivezena malalaka am'izay famorin'olona nataony fa maninona rehefa ny antokotiko Madagasikara no misehatra mifampizara vaovao milaza nevina miantso ny filoha nasionaly mba handray andraikitra hijoro hirotsaka filoam-pirenena de anaovana sakatsakana tam'izany ary zao moa zany tsika de mare ho an'ireo tompona andraikitra samy hafa zay mpanetsiketsika ny antokotiko Madagasikara ao anatin'io faritany Antsiranana efa mandeha de efa mikonikonina ny am'ireo mpikatroka tiko Madagasikara mpiasa-panjakana ho an'ny sasany ny amin'ny affecteny ianao hoe dinidiniana ny dossier momba anao zany le fomba fanaovana politika zany ihany ko
le fomba fisainany sasany am'lay resaka tahotra zany rehetrarehetra azy satria efa misaina hoya efa mibelaka efa mandinika efa nahazondra ny vahoaka any amin'ny faritany manoloana ny fampanantenana pokaty natao taminy nandritran'izay telo taona mahery zay de matahotra ny amin'ny hoe azo aina nohony tsy mety nataon'le mpitondra fanjakana noho ny fampanantenana pokaty nataon'le mpitondra fanjakana de miverin-dalana le vahoaka ary mahatsapa am'izao fotoana zao tsisy hevitra tsy maintsy mitodika makany amin'ny dada atsika miaraka amin'ny antokotiky Madagasikara itsika de zay force ny antokotiky Madagasikara zay ny atahorany reto mpiaradia amin'ny fitondrany reto de anaovana an'izany antso-jay samihafa sady raha matahora zany mazava moa zany de hoe tavoaka somatsara izy ireo tao anatin'izay fampiatsoana zay fa zaty zany na izany de mbola nytoy ny ray dynamisation ny sabotsy arivan'iny ary vao mainka anafany izany ary vao mainka ihany ko napitraka na tonga n'ireo mpitarika zany tonga marobe tany toerana ary nikarika ny amin'ny ahoana ny amafisana sy hiresahana an'ireo vahoaka zay diso fanantenana tam'izao fitondrany zao fa aty amin'ny Filomark Ravalomanina sy ny antokotiako Madagasikara ny lakile 2023 député Alain Ratsimbazafy. Marina mihitsy ny nambaranao teo namana faniry satria reo endrim-pivoriana na fionana samihafa zay tanterahany atokotiko Madagasikara am'izao fotoana zao dia ahitana foana n'izay endrika fanakatsakanana sy ataontsika hoe fisina mpitandro ny filaminana raha manodidina ny faritra hitantsika zany tany amin'ny faritra Maheva tanàna izay nanaovana ny redynamisation tany amin'iny faritra iny fa de eo apotitra ny varavara ny toeram-pivoriana mihitsy reo mpitandro ny filaminana ary ny fivezivezen'ny mponina tao anatin'izany toerana zany dia anisan'ny nanahirana satria lasa endrika fampiroroana no ahitana an'ireo mpitandro ny filaminana am'izao fotoana zao fa tsy manao ny asany intsony am'izay le hoe miaro ny vahoaka sy ny fananan'izay toraka zany ihany ko ny tany amin'ny faritra Fianarantsoa fantatsika fa ny vezivezy nanodidina ny toerana zay nanatanterahana an'izany fivoriana zany reo mpitandro ny filaminana tany toerana zay maneho endrika ara-matahora mba tsy anatona an'ireo mpikatroka zany anatona an'izany toeram-pivoriana zany izay no ahitantsika taratrany hoe ny fakanosany ny fitondrana satria raha ny fanehoan-kevitra tompoko no anehoana hery dia ahita fa fanitsakitsahana lalam-panorenana eto amintsika zany ary fanitsakitsahana an'izany atao hoe zo fototra ananan'ny olo-pirenena zany raha mbola ao anatin'le antsoina hoe firenena mandala ny demokrasia itsika eto Madagasikara ilaina ny fanehoan-kevitra ary ilaina ny fampizara ny zava-misy any amin'ny faritra rehetra any ary zoan'ny malagasy ihany koa ny miona sy mivory tsy raharahany lalam-panorenana zany ary ho anay solombavam-bahoaka zay anisan'ny atao hoe tompona andraikitra amin'ny fandaniana ny lalàna eny anivon'ny antemera-pirenena sy ny Sénat reny zany dia mametraka tsara mazava ny hoe oka kosa zay mba lalàna velo eto amin'ny tany sy firenena mba aoka hiatra araka ny tokony ho izy rehefa nomena alalana ny rehetra nomena zo fototra ny olo-pirenena am'izay fametrahana ny fahalalahany zay amina firenena anankiray de aleo mba hositrahan'le vahoaka zany fa tsy anaovantsika raha matahora lava amin'ny fisamborana sy ny fanaovana fanadiadiana sy ny sisa eto lanandreto tsika ary lasa hifanenjika eto tsika menakavy raha sandratrika zany foana no mbola iainana am'izao taonjato faharoapolo ary efa miditra aty amin'ny roa amby roapolo sy roa arivo tsika oka kosa mba tsy izany no endrika mpamoretana entin'ity fitondranyity lava ho an'izay mpanao hevitra eto Madagasikara tiako ihany koa ny manamarika namana faniry fa raha ny fangatahana zay ataon'ny vahoaka ny hoe mba hijorono ny Filomark Ravalomanana am'izay endrim-pifidianana ho avy eo gamba toko fa tsy misy eloko zany ary na ny mpomba ny fitondrana range am'izao fotoana zao mitety faritry de misy milaza sy mangataka mihitsy hoe angatahana Andriamatoandro Rajoelina irotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 3 amby roapolo sy roa arivo ary tsy vitan'leo le mpiatrika fa misy hatramin'ny chef d'institution de mijery an'le stabilité ana régime dinianao anatin'izany hatramina tompona ndraikitra ho itsika tena chef d'institution manao an'izany de rehetrarehetra de tsy fantatsika koa ny ministre atoko sa volam-panjakana koa ny ampiasaina am'izany fa malalaka izy ireo fa rehefa tianivony fanoherana zany
ary nonketo sambany deputé alaina tsy mazafy tany morondava koa de ohatran'izay tsy navela hetsika teo amin'ny atoerana ny mpanohatra ny tim zany de nisy mpitandro filaminana teo tany atoliary fatatsika tsara mihitsiny ny sakatsakanina ny antokotiko Madagasikara tany mizenale rehetrarehetra zany za zavatra zany tena osika hoe tena le fihetsika sady mamoa fady everitsika ihany fianao-kantsana le izy satria mazava be zany fa hoe ny fatahorana ny antokotiko Madagasikara sy président Marc Ravalomanana fa le izy moa azo misy fomba fiteny zay hoe quelque chose malheur est bon arakaraky ny anaovandratsiny ny antoko sy ny filoha no mamerina ny olona iverina ao anaty tanjaka ka mieritreritra sy mampiantso ny olona hoe ndao président raisina ndresaka mijaly ty vahoaka ty araka ny zava-misy ary ianao raha teo ny ainan'izany tany district anisy anao mariny zany na manafaniry ary izany zavatra zany no hitonana foana ny fanetanany ho an'ny mpitandro filaminana indrindrindra mba handinika tsara zay fanapa-kevitra tokony ho raisina manoloana ny hoe inona no ara-dalàna ary inona ny lazainy ihany koa ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny lalam-pandroenana ka angamba ataoko fa ny redynamisation de mbola itoy araky ny fanambaratsika teo ary tetiny fatra rehetra misy eto Madagasikara ho an'izay mbola tsy nahavitanany zany ka ireo mpitandro filaminana zay any amin'ireny fatra ireny de efa tokony handray lesony mba tsy iresaka an'izany foana tsika eto amin'ity fandarana miara-manonsy ity ary indrindrindra amin'ny hoe fametrahana amin'ny resaka sofototry ny vahoaka malagasy voalazany lalam-pandroenana Tsimondrantsika député ia afaka fitintsika vetivety angamba ny eto Tsimondra namana faniry satria de fatatsika tokoa fa nisy ny fidinana ifotony na natanterahana an'izay redynamisation zay ary amin'ny tapany faharoa de ho resahantsika ny hoe inona moa ireo etaeta sy fangatahana zay na fitarainana ihany koa avy amin'ireo vahoaka ato anatiny zany district Antananarivo Tsimondrano zany voalohany tamin'ny asabotsy tolakandro teo moa de nisy ny fitsidihana zany tany amin'ny commune na Paitrosy zay nametrahana ndreo rafitra zany atoko tiko Madagasikara zany ireo dynamisation sika na ny fameloma masony atoko navitrika de navitrika ny mpikatroka tiko Madagasikara tao anatin'izany commune na Paitrosy zany ary nisy ny tena hoe fifampiresahana mivantana nafahana nametraka ireo fanontaniana maro samihafa makasika ny atoko ny aia samihafa makasika ny fikarakarana ny letsim-pifidianana sy ny zavatra atrehana misy amin'izao fotoan'izao satria fantatsika tsara fa maro ny fitarainana voaray zany amin'izao fotoan'izao tsy ao amin'ny commune Paitrosy ihany akory fa maro manerana Madagasikara ny olana amin'izay fiatrehana ny resaka letsim-pifidianana zay anisan'izany ny fahitana koa zany zao amin'izao fotoan'izao reo tsy fahampiana ny imprime ho an'ny fanaovana karapanondro atao anatin' zany district Antananarivo Tsimondrano zany ary misy ihany koa any amin'ny faritra hafa manerana nosy izay mampametra-panontaniana an'ireo vahoaka ny fotony zany hoe tena tsy manambola ve ny fanjakana anatanterahana an'izany imprime anaovana karapanondro zany satria misy ireo olona very karatra zany de tsy afaka anatanteraka n'ireo adidy samihafa zay ilana an'izany karapanondro zany izy eo ihany koa ny fenotona de tsy mandeha araky ny tokony ho izy izany fanatanterahana ny fanomezana karapanondro zany any amin'ireny commune samihafa ireny ary indrindrindrindra moa zany fantatsika tsara fa tena ilaina ny fitondrantsika olo-pirenena malagasy an'izany ny karapanondro pirenena zany amina toerana samihafa zay alehantsika satria dia anisany manamarika an'izay maha olo-pirenena zay ka anisan'ny taraina tao anatin'izany napetraky ny vahoaka zany tany amin'ireny faritra zay nitsodihan'ireny izany tsy fahampiana imprime ny toeran'izany ka ny fanjakana ve ny tsy manambola natanterahana azy sa ny imprimerie nationale ve inona marina ny tena olana amin'izao fotoana izao anisan'ny olana sy taraina n'ireo mponina any amin'ny faritra Paitrosy iny dia potika tanteraka ny lalana makany amin'izany commune zany na manafaniry fa manomboka aty amin'ny afaka kely nanosy zato io ntsika vao miditra amin'ny faritra Soavina mandra-patongany amin'izany toerana Paitrosy zany dia rava tanteraka ny lalana ary fijalinana an'ireo mponina zany ny fahampitehan'ny fiara fitaterana amin'izany faharatsindalana zany efa tsy lazaina intsony anisan'ny fangatahan'ireo olona ny toerana ihany koa ny mba hamitany ny fitondram-panjakana farak'izay aingana ilay
fampanantenana amin'ny hoe ametraka tohadrano na barazy any amin'izany faritra izany. Ny fanadiovana ny kanal amin'ny renirano zay mandalo any toerana satria iny zany no anisa miantoka lehibe indrindra amin'ny famatsian-drano amin'ireo tambary zay manodidina ny 500 hektara any hoany mafaniry ny tambary any amin'izany toerana zany ary atao hoe antom-piveloman'ny mponina any amin'izany commune Ampahatrosy sy Antanetikely zany ny atao hoe ny fanatanterahana an'ireo fotodrafitrasa fototra amin'ny sehatra ny fambolen'ireo ka anaovana antsoava ny ministra ny fambolena zany Sofipina amin'izao fotoan'izao mba hijery akaiky an'ireny fametrahana fotodrafitrasa amin'ny sehatra fambolena ireny. Anisan'ny nampitaraina ny mponina ao anatin'ny fokontany akoron-drano commune Ampahatrosy ny fanesorany jirama ny transformateur teo amin'izany fokontany zany zay tsy fantatr'izy ireo mazava moa zany ny antony mandrakity androany fa de teo amin'ny tapabolana teo zay no manesorany jirama zany transformateur zany dia maizina tanteraka ny fokontany roa sy manodidina an'izay fokontany zay ka velotaraina ny mponina satria sady tsy maharaka ny vaovao misy eto amin'ny tany sy ny firenena zareo no miaina ao anatin'izany hoe aiziny zany ka teraka ho aziny tsy fandripahalemana manao antsoavo ho an'ireo tompona andraikitry ny jirama zany mba hamerina zany transformateur zany ao amin'ny fokontany akoron-drano fa dia mitaraina mafy ny mponina any amin'izany toerana izany. Ny alahady indray zany hoe ny omaly dia nisy ny fanatanterahana andreo dynamisation tao amin'ny commune Bemasoandro Itosy navitrika de navitrika ny pikatroka tiky Madagasikara ary tao anatin'izany fanatanterahana andreo dynamisation zany ihany koa namana faniry nametrahana ireo rafitra rehetra mamaritra n'izany atoko tiky Madagasikara zany ao ny comteam ao ny tanora tiky Madagasikara ao ihany koa ny vehivavy tiky Madagasikara zay anisany rafitra apetraka ato anatin'izany antoko tiky Madagasikara zany zay fantatsika fa mipaky ny fotony ny fitantanan-draharaha ato anatin'izany antoko tiky Madagasikara zany ary ireo vahoaka ireo pikatroka ireo dia vonona tanteraka niatrika ny ataontsika hoe ireo adidy miandry azy ireo indrindraindrindra amin'ny fiatrehana ny fifidianana zay ny fifidianana filoham-pirenena aloha hatreto zany no anisan'ny katrohan'ny rehetra ny hitondrana sy andrombahana ny fandresena amin'izay fifidianana filoham-pirenena zay satria dia mila filoham-pirenena afaka mamaha ny olantsika ary filoham-pirenena afaka manafaka an'izao firenentsika zao hoe ao anatin'ny fahasairanana izany no tadiavin'ny vahoaka malagasy fa tsy mpitondra mamarina akady ary mandatsaka mihitsy ny firenena ao anatin'ny hoe antsana mangitsokitsoka amin'izao fotoan'izao dia izay mampijoro ny antoko tiky Madagasikara ary etona moa zany no anetanana trano ny isika rehetra tsika vahoaka malagasy ary tsy mialonjafo ny antoko entanina ny rehetra eny fa na dia ireo tany amin'ny antoko hafa araka resy lahatra ankehitriny fa mikaso tanteraka ny firenena ary ny antoko tiky Madagasikara no any fanantenana dia misokatra ny varavarana ao anatin'izay ireo dynamisation na ny fameloma maso ny antoko tiky Madagasikara zay. Ireo ny fitina tao anatin'izay ndroandro tamin'ny faraparan'ny herinandro zay namana faniry zay isorana manokana andreo vahoaka nanotrona zany niaraka ny fanometanana tao anatin'izay ireo dynamisation na ny fameloma maso ny antoko tiky Madagasikara zay. Ya de arapaina zany ny tiky Madagasikara toa Tsimorano navita an'izay ezaka ho an'ny fameloma maso izay Ampahatrosy nyresahana teo Bemasoandro ihany koa nyresahana teo fa resahana teo marimarina kokoa fa io moa zany de mbola mitohy isan'andro na de efa nisy ary ny lalovana de mbola aza atao foana ny mandalo satria zava-dehibe le mifampitsiditsidika député Alain Ratsimbazafy ho an'ny ato anatin'izay hoe fanaovana fameloma maso izay indrindra ihany koa moa raha resantsika ny distrika Tsimorano de midadasika ao anatin'ireo commune 920 ary de ny fifampitsidiana de velona zava-dehibe indrindra
ao anatin'le hoe mararo ny vahoaka tena miasa saina ny vahoaka tsy tany izy ireo zay ale de mila raha aman-dreny zany mba ifampiresana ifampitafana ary mila ihany koa raha aman-dreny hampitana ny zava-misy dia ny raha aman-dreny tahaka anareo zay olombofidy de miezaka ny mampita izany amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka izao sy ny fahita lavitra sy ny fandarantsika fa mitondra ihany koa zay tsy rambony tana eny ary misy commentaire vitsivitsy eo deputé Alain Ratsimazafy de ovakitsika aloha zay commentaire izay de amaraparanantsika ny adevitra rehefa avy eo satria misy zavatra kely tetsika horesana ihany na de fa mandroso ary ny fotoana akasy agasy miaraba anareo ekipa miara-manonja mahakasika ny olona ny université de tsap fa ity fanjakana ity ve zany dia tsy mba miezaka mitady vahaolana matotra ny famoretana ihany no hainy mba tsapa nyity fitondrana ity ve ny fampianarana no kitryfahara ny fandrosoana rehefa tsy rarahina ny fampianarana dia fanabadonany malagasy ny dikan'izany nefa mahagaga fa miinvestira amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana ny fanjakana zay ny fomba fijery ny akasy azy ao anatin'izany tontolo ny fampianarana ambony izany miora razana jatovo mbola misy hetsika sy fanaraha-maso hoe ataony ny opposition mahakasika amin'ny fifidianana tena misy tompoko ary zay notakina ny concertation nationale sy io refont io aza diny fa izay ny erreur tamin'ny 2018 efa akatoky ny élection vao mikropaka nefa ny an'olona efa vita 1 an mialoha de efa miperapetraka ny stratégie angalarana aoka tsisy idororore mino fa voarain'ny rehetra izay afanio-kevitra ny entin'ny miora teo zay de eto akaikitsiketo moa deputé Alain Ratsimazafy ihany koa anisan'ireo mikarakara sy zay hoe anisany ao anatin'ny vovonana ihany koa ediny lohany amin'ty resaka concertation nationale ty de mino sika fa mba hitondra an'izay fitarainy an'izay any amsehatra rehetrarehetra izy i Ligoro Jafara de hoe mba ataovy ny fomba rehetra ampandeha ny TV MBS any amin'ny faritra lalina zany teniko zany hisy fiatraikany amin'ny fifidianana 2023 ny fahalaniny Macron ametraka ny olona izy atahorana ny siny crise pré-électorale eto tena mandalina be misy ny mpanaraka atsika deputé Alain Ratsimazafy ny TV MBS moa zany de mbola amin'ny alalany hoe fandefasana azy na logika moa zany fa numérique mbola bloqué zareo tsika de tsy afaka mandeha anaty canal sat tsy afaka mandeha anaty parabole sy ny Star Times zany fa miezaka foana mitady vahaolana ny andehanantsika zany gasy tsara ary avoir illicite ny Florajoel nge ka tsy nanana tsy nanao fanambaram-pananany hatram'izao resaka français indray ratsy ho an'ny floaketriny io fahalan'ny Macron io efa niaratsy ny fifandraisana teo amin'ny Rajoel Andry sy Emmanuel Macron ionana mafresaka tafia amin'ny Russie io tsy maintsy misy ako ny ara-diplomatika daholo zany rehetrarehetra zany fa arahantsika izy vao maika loza ho azy hoy i gasy tsara tamin'ny resaka ny resahany teo raha fanomeza tsorado miaraba ny mpanaraka miara-manonja na eto aterana na any ivelany de miaraba tompoko zay miaraka amitsika kapetsana iarsoa miaraba ny mpiara-manonja manera-tany tokony atao lalàna velona ho an'izay mpandraraha rehetra eo amin'ny fitondrana alohan'ny asany sy elany na filo na ny madinika indrindra zany eny ara mbola misy sitraka erika ny resaka fifidianana tokony ho ferana ny isan'ny kandida na saziny higadra 5 taona zay kandida tsy mahazo mihoatra ny 100 masika koa nareo zany ry sitrakerika Rajoel manolotra olona be da be rehefa misy fifidianana mba anakorotana vato fotsiny rehefa betsaka ny kandida de mitombo ny alatra mandinika tsara ny mpanaraka atsika idivinina Rabaruel mba ajereo ty vidéo ty fa izy rehefa nilaza fa mihinana tsy fihinana ny vahoaka alefa so ry lien io aloha raha ohatra ka possible namana technicien am'le io mamarina le commentaire eny ary le teny divina zany hoe mba jereo ty vidéo ty ozy izy fa izy rehefa milaza fa mihinana tsy fihinana voaka malagasy de aloha raha jerevantsika le izy namana technicien hoe lien satria mba mahafinaritra koa mba mikariko zany ireo mpanaraka atsika deputé Alain Ratsimazafy de misy zavatra mba tiany ampitaina de aloha ampitaitsika zay mazava ho azy raha mampiasa 1 milliard d'ariary izy de raha tsy fezy ny fanjakana hoe ny bénéficenao amin'io 100 millions d'ariary fa raha miray tsikombakomba ny tale miray tsikombakomba hatrany ambony any de lasa ny vahoaka malagasy no mihinany tsy fihinany mialatsiny amteny an'lay izy no anamizakany kiorany mifafany kiorany ao anatin'lay izy ary zay mihitsy ny tsy akeko eny
zay mihitsy zany le voambolana mako zany tena tian'le namana tenenina iny nivoaka malagasy mihinana tsy fihinana fa iny tsaroko tsara iny adevitra iny deputé Alain Ratsimazatsy atao anatin'ny Covid-19 iny de le valandresaka fa ataon'ny filoham-pirenena moa zany de atao anatin'iny le hoe tsy maintsy tokony mikaroka vahaolana ministra 3 andro mihinana tsy fihinana vahoaka ohatrohatran'izany zany adevitra rehetrarehetra zany de mifandraiky amin'ny teny nataon'ny Tabera Randriamanantsoa zay vice président national ny RMDM faritany Fianarantsoa ny amin'ny hoe tena mihinana tsy fihinana tokoa le vahoaka satria fantatry ny vahoaka ny faritany Fianarantsoa tsara fa tsy azo anina le veoveo fa tsy mahita rapaka tsony zareo hatramin'izay nge nisy ny bagedy ino moa zany bageda zany vomanga zany nisy ny bele nisy ny balahazo mahogo zany nisy ny ravikaza mbola ravy mangazo koa zany teneniko amintsika zany maro be zany misy ny sound zany teneniko amintsika zany avy tsinanana ndray zany resako amintsika zany maro be zany reo mbola hoe fikaroana any anala rehetrarehetra mbola afaka no hoany voaka fa zao na le zavatra hotrandrana ara tsisy na le vondraiketa ara manahira na ny any atsimonosy am'izao fotoana andreo de inona foana ara no hoan'le vahoaka ahoana ara ny aina an'le malagasy le mpitondra fanjakana tsy manana vahaolana ary raha manana vahaolana izy de zao tsy prix farany ambany ny proposeny moan'ny mpandrara sy ny mpivarotra tsy hoe ity varotra de tsy mahazo mihoatra ny 700 ny kapoka fa izy de miteny hoe tsy mahazo mihoatra ny 240 ny kilao dikan'izany 240 ny kilao zany sy 2 dia 900 ny kapoka zany hoe prix plafond zany nomena izy tsy miteny manao hoe ny menaka tompoko dia tsy mahazo mihoatra ny 5,000 ny litatra fa ny anazy dia 7,000 na 207,000 na 907,000 ny proposeny dikan'izay na le fitondram-panjakana ara tsy tafavoaka koa anatin'le izy de tsy maintsy mitondra vahaolana na vahaolana petatoko ary io de omena n'le vahoaka le izy de ohatran'izany ny siramamy de ohatran'izany lafarina de ohatran'izany simenitra tsy nahavita ntsony le fitondram-panjakana nidina taty amin'ny 2,000 sy 2 ny simenitra zay inge ny départ ny simenitra nakany an'io fanjakana io 18,000 ariary ary tsaroko tsara sy 19,000 ariary 20,000 ariary raha be indrindra tamin'ny 2018-2019 fa rehefa tonga ry zareo telo taona monja hitantsika 39,000 ariary ny prix proposé ny fanjakana ao anatin'izay prix plafond zay de efa nyresahantsika fa tsy mety io prix plafond io fa prix plancher tokony ho izy zany hoe le prix plafond zany de mamerariny mitsinjo ny mpandrara exportateur fa tsy mitsinjo ny consommateur mpanjifa fa raha ohatra izy manao prix plancher de ny prix plancher sady mitsinjo ny mpandrara ny mitsinjo ny vahoaka consommateur zany de am'izay fotoan'izay afaka mitady prix ambany indrindra de eo anelan'elan'izay le fitondram-panjakana zany manana solution anankiroa deputé Alain Ratsimbazava solution anankiray manalefa ka niaba alainy am'ireo vokatra miditra exportena miditra eto Madagasikara importena moa azafady fa tsy hoe exportena ny vary ny lafarina ny siramamy menaka zany aza miatehitra amin'ny menaka ny ta io satria io tsy mahavita ny couverture sy menaka tadiavin'ny mpanjifa manerina Madagasikara fa tsy maintsy manafatra menaka zany tsika ka tsisy le tiako olonako mpitehanao le iziko de dikan'izay tokony manalefaka niaba ny fitondram-panjakana de miena le différence alainy le mpandrara ambon'le frais maritime sy ny fret maritime sy ny transport hitondrana azy amin'ny lalam-pirenena sy ireo kojakoja sy zavatra marobe ilaina zany amin'ny fampidirana ny entana fa faharoa ihany ko ny fitondram-panjakana de tokony mijery le enalenam-bidy amin'le différence zany ka mahavita manao subvention izy amin'ny jirama mahavita manao subvention izy am'le solika satria mbola manao subvention am'le vidy solika ane mameno an'lay elanelam-bidy nge le fitondram-panjakana ary ohatran'izany koa ato amin'ny jirama manao an'le subvention an'le jirama am'lay manka gagné le fitondram-panjakana ka maninona mandritry ny fepitaona zay tokony hahafahany zany maome vahaolona an'le fitondram-panjakana maome vahaolona an'le vahoaka malagasy manimanina kokoa ny tsy hahafahany manonitra fa tsisy dika mihitsy hoe vary mora vatsy tsindra tosika hafamena tsy miteraka nininona mihitsy io ny impact tadiavy vahoaka malagasy ao anatin'le fandraisana ndraikita de zao ahoana no a 700 ariary ny vidin'ny vary raika apoka ahoana no a 5,000 ariary ny menaka 2 litatra satria efa tsy vitanareo zany le 500 sy 2,000 ariary
ahoana no atonga ny lafarinina ho 500 na 700 sy 1000 ny kilao. Ahoana ny atonga ny siramamy faravaratsiny 2000 ny kilao. Ahoana ny atonga ny simenitra faravaratsiny 5,000 sy 2,000 ny lasaka iray. Fa tsy mola mihoatra an'izany ary na 3,000 zany lafo be zany. Ohatran'izay le tadiavina neny. De tsy vitan'le fitondram-panjakana izy deputé Alain Ratsimbazafy de lasa mihinany tsy fihinana. Mihinany ny hoditra kiraro fa tsy tady kiraro le vahoaka malagasy. Mahamenatra sady mampalahelo izy. De mifanjakana moa zany rehefa mandeha mikaribolany tonga hatrany amin'ny MCC mihitsy izy Millennial Challenge Corporation mitady vola am'le tsy fahamenarana tsony manafina an'le tsy fananana. De triny hoe tena efa mipetraka be mihitsy ny ady amin'ny kolokolo tena manao an'io vaindohan-draharaha sintsisy fa rehefa mihaino ianao vo mahenontsika zao an'le tenen'ny CSI teo lay sauvegarde na intégrité lay tenen'ny lehibe matosa ondra Rabenarivo le nyresahany rina Rabe Mananjara tamintsika teo koa de zao zany de vokatry ny kolokolo avokoa zany satria ao anatin'ny système anticorruption ny agence nationale na recouvrement des avoirs illicites. Agence de recouvrement zavadindrina agence de recouvrement des avoirs illicites. Ao anatin'ny système anticorruption zany miaraka ny CSI samy finina Bianco Pac. Karaha miteny le fitondram-panjakana ny ivelany any efa tena manao mafy mihitsy zay tsitsy nefa jereviny 4 milliards d'ariary. Mbola tokany zany resaka avoirs illicites zany fa tsy mitenitsika amina resaka délivrance na permis tsy miresaka tsika mbola resaka marché satria misy koa eto na agence nationale na marché public mbola maro be raha zany resahantsika toy tsika hoe tena manahirina le raha fa hatreto aloha tokony tena haka fanapahan-kevitra tena matotra fa tsy sarinady le fitondram-panjakana hitodika makany avoaka deputé Alain Ratsimbazafy makasika zay adevitra ny zavatra tsapa namana faniry de ametraka mihitsy ny fanontaniana hoe nakaiza le olona no heverina fa hoe cerveau hiditra ao anatin'izany fitondram-panjakana zany. Nakaiza ny asan'ilay hoe cabinet Rothschild satria de nyresahana iny fa anampy an'izao fitondram-panjakana zao amahany olana ara-ekonomika eto Madagasikara mbola tsy tavavoaka ny firerentsika ary vao mainka mitrosona amin'ny tany raha ny zavatra hitantsika amin'izao fotoan'izao ny tsy fangararana manginy fotsiny araka ny efa nambaranao teo dia ninena tsy avoaka mihitsy zany décret mamaritra ny fanendrena ny tompona andraikitra ao anatin'izany hoe agence de recouvrement des avoirs illicites zany misy antony matony fitondram-panjakana manao an'izany hoe fa tsy fandraisana fanapahan-kevitra zany satria izy ireo any angamba de efa mahatsapa hoe manahoana moa ny ataon'ireo mpiara-miasa aminy ireo tompona andraikitra maro samihafa ao anatin'izany fitantanana ny raharam-pirenena zany de atao aloha zay mety ahatara ve sanatria ny vava ny fanendrenana zany tompona andraikitra ny agence de recouvrement des avoirs illicites zany. Aleo fa isika malagasy no andinika ary ny tantara ihany koa ny tsara any raha misy azy eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa somary lasalasa ihany moa namana fanira ny fotoanatsika ary efa mamaraparana ihany koa tsika dia manolotra ny fisaorana irapo iara-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy na eto toerana na ny ivelany nanaraka hatramin'ny farany izao fandarana miara-manonja izao tamin'ity andro anivo ity. Iny ary de zay tokoa no amaranantsika azy deputé Alain Ratsimbazafy everitsika fa nisy azo noraisina tamin'ny zavatra andresahana teo maromaro ihany koa ireo zavatra zay iverina zany fa tsy maintsy mbola hanaovana fandalinana am'ireo vaovao marobe zay voaraintsika deputé Alain Ratsimbazafy ny am'ireo vaovao ihany koa zay miparitaka ny misehatra rehetrarehetra any de reny mbola tsy maintsy angonina kanefa dia manana fotoana ihany koa ny fomba izarana azy amin'ny fahitalavitra tahaka izao sy ny onjam-peo amin'ny fandarana de akatsika fotoana zany rehefa tonga ny fotoana fa etona de isorana ianao zay tonga niasika ihany koa zao fandarantsika izao fampitana fa mivatana amin'ny evoaka malagasy de mahazo moa tsika ny
afatra avany fianaratsoa zany fa de faly izy ireo nitondrana aniny fanamafisana ny vaovao tany fianaratsoa iny tena hoe mahafaly anay mihitsy satria de tena raisinareo zava-dehibe ozy zareo olona ambony izay anisany mpikarakara miaraka am'ireo namana marobe no mandefa nzay afatra izay de tena zava-dehibe mihitsy zany de voaray ny afatra de mirary soanareo mandrakariva amoromany otomatsiatra tsy moatsinanana vatovavy fitovinany de samety daholo tsika rehetrarehetra aloha zany fa zay moa zany ny adidy vita de everitsika fa zava-dehibe deputé Alain Tsimazafy tena hamarana atsika ny famaranana fandarina sady fisaorana zany. Ya de misaotra anao namana faniry isaorana ihany koa ny teknisianina sy ireo niaraka tamintsika teto ny namana Rina Rabe Mananjara tany Ampendohana dia mametraka ny velo mahafinaritra ho antsika rehetra raha mpitso indray zany ny fandarana miara-manonja manaraka. Veloma tompoko. Eny ary de misaotra ny deputé Alain Tsimazafy tsika omentsika lalana izy mbola betsaka reo adidy miandry azy de mirary koa zany tsika ny mbola ifakahita amin'ny herinandro toy izao indray mangataka ihany koa amin'ilay nahary tsika mbola azo tanjaka indrindrandrindra fahasalamana mavesatra de mavesatra kanefa dia tsy maintsy miatrika an'izay fionana amintsika zay de misaotra betsaka atsika ihany koa nitondra fakahirezana hitako ihany koa reo teny zay alefatsika momba zay firaretsoara-pahasalamana zay de misaotra betsaka atsika de zay tokoa ny hoe ny ananana tanjaka zany fa eo moa zany hoe tsy maintsy loloavina sakelehana vombinina atao daholo zay fomba rehetra ilazana azy zany mba ahafahana zany mifampizara ny vaovao nefa na zany ihany koa ny fitandremana tsy maintsy atao de makasitraka ho an'ny rapitso indray tompoko lasy tompoko avy.